Porsche manolotra ny fandaharana mampiala voly. Monto Plus, misy amin'ny tsirony maro azo safidianana. Leading Price manolotra anao so cool. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Any way you want to, any way you got to. Love, love me, love, love me, love, love me. Falmeravantsika rehetra ndray amin'izao talata maraina mahafinaritra be izao talata fahavalo ambin'ny folo ny volana septambra tena niofidina misy angovo hafa mihitsy tsy haiko hoe no le valo ambin'ny folo ve le chiffre 18 ve tsara zany fa zany anko ny lela rehefa vao maraina ohatr'izao fa rehefa vao maraina ohatr'izao mantsy ny betsaka ny mbola dorororo sisy le olona anankiray zay miaraka le tsy mahay miteny rra dorororo vao maraina na mandeha ny an-dalana eny ary ianao dia ohatra ny mbola tsy ao tsara zany le olona mandeha ny an-dalana eny mila vohitsaky ny fiara sy ny sisa fa vao maraina tsy hifanomezantsiny zany tsara be rehefa manana angovo ohatrinao ary dida minao fa ifampizaranao amin'ny olo zany misy amidy ange le angovo e mijery sokola fotsiny ihany ka miaravantsika rehetrarehetra dia ifampizaran-govo eto zany isika ny midida aloha sao nibetsaka indrindra dia nenazy aloha zany nifampizarazarana na izany na tsy izany ara mila mifantoka tsara dia noho le fidorororona fa leo mifantoka tsara fa hiresaka tsara isika nio mandritry ny fandaharana na mandritry ny adiny roa mihitsy moa zany be lehibe ny zavatra hifampizarana sy ifampiresahana eto ny débat ihany koa dia izy satria dia tsy ihany koa irery tahaka ny mazatra no hitantsika eto androany fa izy ihany koa ny fifanankalozan-kevitra ny ady hevitra kely ary ny hevitra ihany no miady fa tsy ny olona kory zany ako ohatrantsika telo menada zany dia misy olona anankiray koatrany akoa eo tonga tely ny andrasana tena efa ela ny andrasan'ny mpanaraka an'izany hoe roviny zany fa misy milaza hoe mandeha tokana ihany ihany koa misy milaza hoe temba anao any temba hitondra hevitra ihany koa afaka ohatran'izay dia tonga tely ny andrasantsika satria araka ny teneninay omaly zay efa tonga moa zany le zalahy iny efa ambadimbadika ao izy mirahalahy dia ho avy izy rehefa avy eo ny loha hevitra Gaël zany hoe toy ihany ihany zany loha hevitra fa tsy dia tena hoe vaovao be fa toy ihany nefa natombontsika teto tamin'ny volana lasa iny tsika sa tamin'ity volana ty ahoana moa zany ino moa tsika mba ho marina ve zay tenenina tamin'iny volana iny tsika efa nanomboka n'ilay resaka hoe ny fiheveran'ny malagasy an'izany Andriamanitra izany dia tao anatin'izay niposaka daholo ny hevitra rehetrarehetra ary tonga hatrany amin'ny fivavahana kristiana sy ny sisa sy ny sisitsika efa nanomboka tamin'iny dia efa niteny anareo hoe maninona raha mba asiana olona anankiray mety tsy mitovy fijery amin'ny any koa mba miaraka mifanakalo hevitra aminy eo dia ny andrasana ny olona dia betsaka moa zany ny olona nanao proposition fa ny misy fotoana ohatra hoe alatsinainy dia tsy afaka indray izy no niraikitra ny talata indro avy ny tena tonga indro isy olona amin'izay araka hifanakalo hevitra rehefa avy eo ao anatin'izay fihevera malagasy an'Andriamanitra ny resaka fombandrazana mampandroso an'i Madagasikara ve sa tsia izany rehetrarehetra izany dia ho resantsika daholo rehefa avy eo ka dia aza misy miala eo ambon'ny fahitalavitra zay indrindra efa dodinareo ny tokantranana amin'izao maraina izao zay koa rehefa indrasana talata tahaka izao betsaka ny olona tsy hiasa mihitsy rehefa talata otrao mba hemitra kely ny fidinana fa mba anaraka ny fandarana misy any ankoa eo amin'ny sokolona iny sokolona daholo zany rehetrarehetra zany ho avy eo izy ho avy eo tena ho avy izy i Michel le anaran'ilay tovolahy izay araka amin'ny ankoa fa iankoa moa zany efa fantatritsika iny tsy mila présentation tsony rehefa tonga eo fa misy tovolahy anankiray izay antsoina hoe Michel izay no hiady hevitra aminy eo fa na izany na tsy izany ary mila fantarina foana ny toetry ny andro amin'ny ity an'io ity minso anao nandray androany asa mitaraina be fa omeko asa mitaraina fa omeko e andao resitsika famantarana kely degré ka dia hoy dita teo mitovy amin'ny maly ihany ve hoe ohatrany hoe sanatria
ankoatran'izao fotriny hafahafabe fa inona ny atolomanao ay ohatra hoe tsisy tombotra eny dida fa marina ny tenenao volazanao mitovy amin'ny maly any ena amby 20 degré ny maripana ambony indrindra ho amin'ny anio ny maripana ambany indrindra somary nidina kely raha sikaritrana tsy nangatsika be tamin'ny voamaraina nataitra tamin'ny efatra sasany tamin'ny efatra tamin'ny telo sasany tany ianao dia natsapa fa ohatrany somary nidikidina ny maripana ambany indrindra nazanana izany hiakatra ihany io rehefa avy eo dia hiakatra hatramin'ny 20 degré ho amin'ny ity anio ity ary dia mbola ho manga ihany koa ny lanitra tahaka ny omaly izay mbola hisava ny andro mandrindra tontolo andro ho antsika eto Antananarivo izay voalazako teo izay nazanana izany ary nefa dia misaika maina ny andro manerana ny nosy amin'ny anio ny anetsirabe ihany koa aza dia efa mba mitovy ny aty amintsika mafana dia mafana ihany koa any amin'ny faritra vakina karatra rehetra tanitoanao hoe mangatsiatsika mihitsy nasao eto mandeha Madagasikara piscine ny anatina fombako rehefa tsy hoe fombako fa mba heritreritry fotsiny rehefa mafana ny andro dia andeha ohatra hitsoaka ny atsirabe dia rehefa mangatsika ny andro dia andeha ho any Tuliara satria any mafana satria le mafana tsy mety ye efa mba mafafana ny andro fa ny rapitso aloha nohatra ny midina kely ndray izy hitako ato aloha fa dia hitatsika eo ihany izay fivoaran'izay fa midina kely rapitso fa raha ao amin'ny anio aloha dia mbola azo antoka tsara ny hafanana sy ny lanitra io ngeso zao hoe ny olona tsy zatra ny fomaraina ihany no somary manisy olana kely amin'izay rehefa hoe tokony hoe terena ifoma atsika efa zatra satria efa asatsika le fomaraina ankoatra ny alahady angambany tsy dia fomaraina mbola fomaraina karakara sakafo alohany andeha tsy hoe karakara sakafo efa lasa fahazarana fotsiny le izy na dia tokony atory maraina raha dia mifoazy dia lasa tsy dia hoe mitaraina be tsony rehefa hoe fomaraina na magatsika na avy ny olona ninina fa ho an'ny olona tsy zatra no mila mizatra kely an'izay fotsiny any izay mahakasika ny toetry ny andro eny ary ka dia inona moa ny andrasana fa ndeha ho ampidirina ny vahiny zara ary zareo tonga aloha dia mba miampy kokoa tsy ohatry ny mahazatra mba fenofeno ratsy ny adiny roa satria tonga aloha ry zareo dia mandroso ry zalahy tavona ve any ambadibadika any misy olona anankiroa zay rangahy sy rangahy salama daholo zay moa efa mifampirapako mameriny indro manana ny antitra tana Michel efa manaraka maripana be mafana be ya faly miaraba nareo telo menadamony zany zay sy ankoay dia faly miaraba antsika isan'ny tokantrano koa zay mijery amin'izao talata vao maraina izao tsy manina afaka mipetraka za ohatrany hoe atao trano ihany nefa na izany ara dia miaraba antsika rehetra ny tokantrano ihany koa dia mirary ny sosiny tsara maniry ny soavatsara ten'Andriamanitra amintsika rehetra dia miaraba ihany koa ny Michel moa zany tena zay mihitsy tenendray aman-dreny atao Michel mihitsy fa tsy haiko hoe nisy film amerikanina nalaza be ony tamin'ny taona naterahako dia zay lasa zay fa tsy hoe say Michel dia lasa Michel tsisy idirana fanoratra an'izany misy te zany Michel Tina Marcelin zay le izy Michel Tina Marcelin izy no izy zany vahiny fa ankoa io tsy miova tsony fa efa ankoa mikoloasiny io raha ndray anaty soa tsy miova amin'izay intsony io fa i Michel Tina Marcelin zay fanakalo hevitra amin'ny ankoa amin'ny ity anio ity ndao sina fanolorana alao ianao nanolotra anao mety koa zay mety tsy maninona zovy moa ianao zovy moa ianao eny za moa zany efa nyteneny teo anarako hoe Michel Tina Marcelin anarako fa namariany aty am-piandohana za tsy pastera manao tsoary tsy pastera zay rehefa kelikely mbola tsy ao anaty kajo mihitsy ny alohan'le izy hatreto fa ny amin'ny lafiny anankiray mahatonga anao hoe hiady hevitra amin'ny zokila ihany koa eto androany dia ndesaka mikasika ny finoana kristiana sy ny fomba malagasy zara teo moa mpandalina ny finoana kristiana mianatra institut sy mianatra séminaire mikasika an'izay dia mahafinaritra be izy satria inoko fa hitondra fivoarana ny ady hevitra izay ataonay mirahalahy eto androany dia zay angamba raha somary fitinana tsotsotra ny mikasikasika anahy eny ary inona ny nalinanao ary hoe natonga anao hoe aloha iroso ao anatin'izay adihevitra zay mihitsy hoe nisy ny fiantsoana ihany koa teto sy ny fangataha maro dia hoe inao mihitsy nanolo tena hoe aloha mihitsy zany iroso any efa betsaka ve le fahalalana azo sy ay hoentina miatrika an'izany sa hoe misy ihany koa no entina sy zavatra tiana ampifantarina amin'ny olona anampiana zay ihany koa ngamany hoe aiza ny toeranao par rapport zavatra resahany eto isan'andro dia aiza ho aiza zany misy anao ny hevitrao
nahita dia nandinika le izy hoe tsara indray sy nanjara ny ady hevitra any. Voalohany indrindra aloha anisan'ny tiako ihany koa ny mianatra ny fomba malagasy fa ny lafiny anankiray tsy hitiavako anazy dia ny fomba fampiarana an'ilay fomba malagasy. Zany hoe ny fomba fampiarana an'ilay mpitazona an'ilay fomba malagasy no toeriko anatin'ilay satria nisy zavatra mety niova tao anatin'ilay izy. Dia ama hoe mandalina amin'ny finoana kristiana ihany koa manana azo lazaina hoe manana bagazy kelikely any aho ahafahako hoe mitondra ny hevitra ao anatin'izay, manohana ny hevitra ao anatin'izay. Fa ny ombonako kosa anefany amin'ireo mpitarika mpanaraka ny fomba malagasy dia niresaka hoe isika malagasy tokony manaja ny tenintsika, tokony miaro ny tanintsika isika, fa ny tsy fitiavana na ny hoe tsy tokony ilana finoana kristianité Madagasikara, izay ny laviko marindrano mihitsiny. Fa tena hoe ilayntsika malagasy ny finoana izay finoana kristiana izay tonga teto amintsika io. Mazava izay. Ty fifanakoloza-kevitra ty ato anatin'ny sokoly tsika Michel a? Sokolina. Ie, mbola sokolina foana tsika aloha zao a. Tsisy efaty fa mampatsiahy fotsiny hoe anaty sokoly tsika zao a. Anaty sokoly tsika zao anko efa mahay azy tsara, mino fa ianao ihany koa efa mpijery sokolina isan'andro. Dia inona moa ny andrasana fa avy hatrany dia atombotsika amin'ny fanombohana azy raha efa niresaka kely ihany ianao teo ny hoe izay no foto-kevitra hijoronao a. Misy miantso anao mesodida. Ie, izay ny foto-kevitra hijoronao andeha ho velabelarintsika mena fotoana ianao satria zarazaraintsika izany no fotoana amin'ny ity an'io ity tsy adorona ny dokavatra efa hainareo rolatso matsara izay a. Dia ndao atomboka vetrany ary ahoana tsara izay hoe inona amin'ilay izy ny tsy mety aminao, inona amin'ilay izy ny mety aminao, asiantsika ohatra sy ny sisa afa maritaritana n'izay le hoe aiza ho aiza ianao zany any firehan-kevitrao sy ny fijoronao, ny foto-kevitrao izay. Ya, anisan'ny anankiray tena hoe foto-kevitra anankiray ijoroako anatin'ilay izy dia niresaka mikasika an'ilay hoe ny finoana kristiana dia tsy nanimbantsika malagasy fa ny fomba nampiarantsika anazy no nanimbantsika. Androany zany dia te hilaza sy te hiresaka satria be da be mantsy ny mivoy an'izay hoe ny fidiran'ny finoana kristiana teto Madagasikara dia lasa voazana tany Madagasikara dia lasa korotana ny fiarahamonina sy ny sisa. Dia nefany ny zavatra anankiray raha tsikaritra tsy nanimba ilay izy fa ny fomba nampiarana anazy ho any tena azo lazaina hoe nanimba. Ohatra anankiray fotsiny izao misy ny fahendrena malagasy anie mitovy amin'ny fahendrena kristianina. Ohatra hoe tiavana manao tahaka ny tenanao, malagasy ihany koa dia mahazo an'ilay hoe trano tsy misy avaratra izay tsy maleky alofana, tanakavia sy havanana izay didia maharary, ny zavatra ohatra ireny. Fa nanisana anankiray tena mahasamihafa be an'ilay izao dia ny resaka culte na ny fomba fivavahana. Ohatra izao hoe ny kristianina any amin'ny am-piangonana na eny toerana seza misy anazy, ny amin'ny malagasy tsy dia haiko loatra fa mety mivavaka koa zareo any an-trano, mivavaka koa zareo eny amin'ny fanasina na eny amin'ireny ladoany ireny. Dia eo amin'izay zavatra anankiray tiako hidirana anatin'ilay izy satria izay mipetraka tany amin'iny faritra Tsimondrano iny dia any mantsy be da be doany any dia rehefa milalao baolina iny izay matetika dia mahita ilay fomba ataon'ilay olona eo amin'ilay doany io. Dia zavatra anankiray tsapako tamin'izany mbola kely zany matahotra mahita an'ilay izy, miorooro mihitsy zany. Inona mampatahotra anao anatin'ilay izy? Anankiray mampatahotra anao fotsiny zao mipaozin'ilay toerana. Ohatra hoe misy tandrok'omby, misy rà, misy zavatra mitsirididika be dia tena matahotra satria nisy fotoana bolako senja latsaka tao amin'ilay olona nanao fotoam-pivavahana ireo dia zareo mampandihy olona eo zareo dia tena natahotra tamin'izay fotoana izay naka an'ilay izy latsaka tao anaty rano tao. Fa ireny moa zany zavatra endriny ivelany fotsiny ireny. Fa ny amin'ny lafiny tena anankiray, zavatra anankiray tsapako ihany koa hoe fa maninona ilay malagasy taloha izay nitarika amin'ny fomban-drazana vao tonga ny fivavahana kristianina dia nanaraka avy hatrany an'ilay fomba kristianina, nisy zavatra tsy mety hitany ve tao. Sa inona mety hoe tonga dia naresy lahatra any zareo hoe tia misy finoana vaovao tonga dia nanaraka an'iny daholo zareo fa tsy nitazona an'ilay fomba malagasy. Mety hoe nisy fahalemena kely ihany ve tao anatin'izay. Tena efa avy hatrany zany dia fanontaniana miantefany amin'ny ankoay. Tsika moa tsy manao zavatra eny an-tenatenany, tsy mandeha zavatra hoe tonga dia any ampovoany fa mandeha tsipiriana ohatran'ny didi-tsavony ny zavatra rehetra. Jereo tsara aloha ny tantara, averintsika any amin'ny fotony mihitsy aloha ny tantara ny idiran'izany fivavahana kristianina izany teto amintsika. Tany amin'ny taona 2019 tany nentin'izany missionnaire hoe David Jones sy Thomas Bevanina zany.
rehefa tena nandeha ireo zavatra rehetrarehetra reo a dia be dia be zareo no nanomboka tonga teto ry James Asty, tonga teto ry Griffiths, tonga teto ry Jeffreys, reny olona rehetrarehetra reny nefa zay mitarika ny tafady voalohany natao teto amin'ity tany ity dia jereo tsara ny fahafatesany fa olona ratsy fehefara daholo tsisy maty tamin'ny mpiadanany zany, ratsy fehefara daholo izy ary ny fananany sy ny vady aman-janany dia tsy nisy mba hoe niangana tatsina niangana tary vao maty kelikely izy dia ohatrany hoe nirodana ho azy ny tranony lasa baba ny vady aman-janany nandeha sampotany dia vaky sampotany tany ampivoan-dranomasina tany tsy hita tsony ny fehefarany any zany dia efa mipetraka aloha le zavatra. Ny tiako tenenina dia hoe raha mikaroka ny finoana rehetrarehetra misy eto ambonin'ny tantsika dia tsy misy afa-tsy ny finoana kristianina irery ihany nandeha nanjana tany ozy a jereo daholo ireo finoana rehetrarehetra reo ary anisany mbola natonga any David Jones sy Thomas Bevan nampiatra voalohany an'le tao Ambatomanga dia mba tsy hiparitahan'le finoana Mahomedanina teto Madagasikara ny silamo zany mba tsy hahatonga an'izay no natonga an'zareo tonga dia nanangona voalohany hatrany Ambatomanga niditra nakaty ampovoantany ny mpianatra rehetrarehetra dia tonga dia ny fefena le izy hoe tsy misy afa-tsy ity baiboly ity ihany no afaka miresaka nyity finoana ity nefa le izy raha ohatra zao tsika ka mampitahakelyn'ny finoana silamo sy ny finoana kristianina raha ihany nge ny fotony fa zany hoe i Abrahama sy Sara no niteraka ny Isaaka dia i Abrahama sy Agara no niteraka ny Ismaela dia jereo tsara teo amin'izay zany le izy fa ny bahanana tsy hivoaka ry finoana ilany ry io ihany nandeha nanjana tany taty aoriana ny finoana kristianina io jereo daholo ny firenena rehetrarehetra zana tany kristianina raha nisy tafarany zany ary jereo ny firenena rehetra nitondra ny fivavahana kristianina aiza ry zareo zao misy olona avy eo ampiangonany olona ohatry ny ahoana le ao ampiangonany dia inona ny ataon'le olona hafa tsy makao amin'le fiangonany ny anahy zany tonga dia teneniko mahitsy be mihitsy hoe raha marina io zavatra netiny io a dia ry zareo nitarika an'io voalohany teto ny endry fa izy aza tsy endry aza mangalatra ozy fa maninona izy mangalatra aza mamono olona nefa firy ianao maty aza mitsiriritra renan'olona fa ny anao alainy ihany ka marina ve zany le finoana raha nanaraka an'izany ny taolo malagasy dia jereo tsara fa baiki-panjakana zany a tamin'ny andron-drana valina faharoa vao nisy ny baiki-panjakana nampandorana ny sampanandrina ary tsy le sampanandrina no may fa le korotaka azo kely be da be zay ihany no may fangary eny le sampy ake fanahy zany hoe raha nanaraka an'ireny dia ny olona vitsivitsy anisa no mbola nanaraka tamin'ny andron-drana valina faharoa fa jereo tsara fa efa nisy fanenjehana mafotaka be to amin'ny andron-drana valina voalohany ny teny tsara mihitsy rana valina hoe isan'andro reto kristianina reto izy dia milaza hoe fa i Kristy no antony havelomako ary ny fahafatesana no azoko tombony kanjo vao mivoaka ny kabary-panjakana ho tapahako ny lohany izay mbola manao badisa ny komo miverina anako amin'ny fivavahan-drazana daholo ihany eo zany le izy hoe tsy mahafiorana amin'le finonon-kio nge le olona raha ohatra ka nisy ny teneninao teo hoe natao ohatra nangorohoro sy mitarika nga mo tsy efa tonokirana zany hoe aoka tsy atao ohatra nangorohoro ny fonareo fa mifiadanako mimeko anareo tsy haiko ia ny zavatra anankiray teny vozaona atao hoe ny fivavahana kristiana rery nanjana tany le izy nefa tsy nanjana tany le izy fa raha jerena ivelany le izy raha jerena hoe amin'ny lafy izay fijerena zay dia mety hoe nanjana tany le izy raha jerena arak'izay fa le izy tsy nanjana kanefa tamin'ny Jesosy Kristy rehefa hiakatra any an-danitra izy dia nilaza tamin'ny mpiana izy mandehana ao izy toroy maneran'ny tany ny filazantsarako dia manaova batisa azy amin'ny anaran'iray sy ny zanaka zany hoe fa didy mihitsy zany le izy hoe mandeha nareo miparitaka manerana an'izao tontolo zao manaparitaka an'le vaovao mahafaly zay natonga an'ireo missionnaire leo tonga teto Madagasikara zareo moa zany nanomboka 1820 no tonga teto Madagasikara dia nilaza koa ianao atao hoe ratsy fefara daholo iny lafiny anakareny tajerena tara dia izay tokoa ny zava-nisy misy ohatra zao tany arivo mamitany le David Jones nitsangam-bato no mijoro ao nitapahan'ny olona aloha ny tenda ny zavatra mitranga maromaro ohatra reny dia mba raha verina ihany koa any ny resaka tantara raha mijeritsika ny ao anatin'ny baiboly ihany koa Jesosy Kristy koa dia azo lazaina hoe ratsy fefara ihany koa izany raha ohatra ka hoe jerena le izy satria tratsa fitsaram-bahoaka ve satria nahantona tamin'ny hazo fijaliana ihany koa izy fa amin'ny lafiny anankiray ny tahaka ireny dia tsy mampaninana kristianina izy ireny fa anisan'le ariandro zareo izy ireny anisan'le ariany izy ireny satria hoe maty martira dia amin'ny lafiny anankiray koa hoe maninona fanjakana rehetra izay nanaiky ny finoana kristianina toa tsy misy tafavoaka avokoa diso zany ny ao anatin'ny kristianina zao dia misy olona miliardaire dia misy olona tena farany tsy afaka ny ao anaty mpitazona fomba malagasy misy olona tena tafita be fa misy tsy afaka mihitsy ihany koa zany hoe iny zavatra anankiray iny dia tranga-javatra misy eo amin'ny fomba fiarahamonina io na finoana inona na finoana misy mantra dia misy manankarena dia izay moa zavatra teniko teo samy misy lesoka daholo na ny fomba malagasy na ny kristianina eo amin'ny resaka fampiarana
le fampiarana ny tena tsisy raha resaka teoria mety mahay be daholo hoe tsy azo atao mangalatra mety misy mahay tsy enjery didifolo baiboly hatra valokatra farany fa move mampiatra ilay zavatra ny anarana izy dia zay mahatonga antsika mahanitra ohatra zao satria raha raisiko ohatra hoe mampiatra tsara ohatra zao za zao ohatra mahafantatra tsy azo atao mangalatra mijangajanga mitsiriritra raha mampiatra an'izany a milamina ohatra anao koatra zao mandala fihavanana malagasy hoe mihavana amin'ny olona rehetrarehetra misarika amin'ny alalan'ny kabary sy ny sisa raha samy mampiatra ilay fotom-pampianarana fitsipika ny anarantsika isinao dia afaka miray latabatra miaraka amin'ny sakafo afaka mifampiresaka fa raha samy tsy manaja an'ilay izy a dia manino mety hifanao totondra eto zay rehefa aveo fa mila mitazitazina tsara ty atandremo a zao matsy angely zavatra le izy zany a ny tsy azoko zany hoe inona no mahatonga ny olona mihizingizina amin'izany zavatra zany hoe tsy azo ekena za zao efa niteny an'izany teto mihitsy za tsy niteny hoe fohany tany a fa za tena nanasongadana mihitsy hoe jereo tsara fa hatramin'ny idiran'ny finoana kristianina teto na pirobirobopetsaka ny finoana kristianina teto dia zao no nanjohan'ity tany ity angamba ataoko hoe pirofo mitoaka amin'ny teny zany ary tsy afaka hamaly an'izany angamba zay olona rehetra mandinika sy mana-tsaina sy mieritreritra fa mahalala ny tokantrano any hoe taloha atsika tsy nanana an'izany baiboly zany nefa ny fiainantsika ny lamina be nahalala an'Andriamanitra ny gasy ary efa nino sy nivavaka tamin'Andriamanitra hatramin'izay fomba netiny mivavaka mety sy mitovy amin'ny kristianina dia ohatrany hoe naratsy ny kristianina taty aoriana fa efa nahalala an'izany Andriamanitra zany ny malagasy ary efa nanaiky an'izany hoe fahamarinana fitiavan-janaka fitohizan'ny taranaka fanajana ray aman-dreny fifankatiavan'ny fiarahamonina fifanampiana sy valitanana fifamangina raha marary fifandevenana raha maty fizarana raha misy tombony faniliana raha misy fahatanto hainy ny gasy zany fa taty aoriana ilay izy no niditra amin'izay io finoana anankiray io a dia jereo tsara ny fiovan'ile toe-tsaina raha mijery ange ianao namana Michel amin'izao hoe raha ny atoko-pinoana misy eto Madagasikara ange nijerena dia tany sambatra Madagasikara raha ny mpivavaka rehetra eto Madagasikara kristianina ny isan'ireo nijerena efa tena tafita ange tsika fa maninona ka ao anatin'ireo zavatra ireo daholo ihany koa ny tena ahitana karazan-javatra be dia be tsy mipetraka ny tena ianao teo hoe ny fampiarana azy fa sao dia le fampiarana efa taty aoriana zany fa sao dia le fototra nampidirana azy hatrany amboalohany mihitsy jereo tsara fa nataondry mopera Jacques Berthieu teto ange ka nitsikilo hoe iza ny mpamadika frantsay dia nasiana ny kofesy dia zay mikofesy any amin'izay dia za mopera namono olona tsofirano raiky fa nanota zao avy fahotako ay dia izavy ny namanareo rianina dia rianina dia rianina dia raha pitsy tontona amin'ny vazahany hatrany reny zany hoe iendrika fitsikilovana ny lanan'ny kofesy tamin'izany fotoana zany fa lizy moa zany tsy afaka ny asorina ntsony satria efa latsapaka tao anatin'ny olona tsirairay dia mbola betabe no manohy azy amin'izao fotoana zao fa zany ny lanany reny zany hoe hatrany amin'le fototra nampidirana anazy mihitsy zany efa tsy mipetraka lizy jereo tsara fa inona no nahatonga ny Jeffrey sy nisaika ny vonon'ny olona tao Ambatomanga raha tsy ny nampiasana n'le hazo fady sy ny nampiasana ny maromita ny andro zoma avy eo ny latsahandra odibato mivaratra ny tanàna ray manontolo oram-baratra betsaritra nefa jerena ny tanàna Ambatomanga tsisy naninona fa nitahoatran'ny Jeffrey ihany ny vo zay ny nafatiny zanany ohatran'izany zany lizy hoe fa maninona raha niditra ianao zany nilaza n'le finoana nilaza n'le vaovao mahafaly zay tsy hitako moa zany hoe inona aloha le vaovao mahafaly hatreto fa mety afaka manazava ianao aveo inona zay vaovao mahafaly zay raha itemy mantsy ianao hoe ny evanjely ny vaovao mahafaly tsy ny evanjely ange efa taty amin'ny taona 720 taty aorianan'i Jesosy Kristy vao nisoratany inona zany le vaovao mahafaly ny tenen'ny teo no hoe ndanapitao ary ty inona zay vaovao mahafaly zay ary lizy misy toyany fa lizy manko tapahanareo eny ampovoany ozy hoe mandehana nareo amin'ny firenena rehetra manaova batisy azy amin'ny anarako zay mino ka atao batisy no hovonjena ary zao ny famantarana ho an'izay mino izy mbola zay ny toyany ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrany reny androka demonia amin'ny anarako izy ary na inana pozina mahafaty ary izy dia tsy hampaninina azy zany dia nazavaiko teto mihitsy tamin'izay hoe to mahavitanareo mametra tanana amin'ny marary mahavitanareo mandroka demonia fa vitanareo ve le ninana pozina mahafato fa hiazakazahanareo le zavatra nefa tsy vita le izy raha ataoko hoe mahitsy be zany le fanazavako hoe le fototra mihitsy zany nefa tsy tao lasa arahany rehetrarehetra ty afara lizy ya milafiny anankiray le tonga dia valiko manomboka any amin'ny farany le izy hoe ny kristianina ve mazaka misotsopozina raha ohatra ka mandia zany tolotena am-piangonana ka maheno anazy iny de hoe ndao tsika rehetra ranandrana hoe isotsopozina tadio tsara fa tamin'ny Jesosy Kristy nalainy satana devoly dia netiny nakeo amin'ilay tempoly avo be izy dia niteny izy hoe mianjerany ambanina izy fa voasoratra hoe ny anjely lanitra hiaro anao Andriamanitra tsy azo alaina fanahy tahaka an'izany hoe ataonao fananiana le izy hoe za Andriamanitra hitestanao a isotsopozina ty fa za mino fa tsy ho faty a
dia andriamanitra tsy hanampy anao amin'izany mihitsy izy hoe fananino ety izy adala angambany teo izy efa hitanao fa zavatra mahafaty ety mbola sotroina any fa ny zavatra mety hoe tena izay mihitsiny tsy fantatra ohatra fa nisy nanam-poziny ianao fa nandeha ampahamarina tanteraka ianao amin'izay fotoana izay ianao na hoe nahinana zava-mahafaty azy ianao dia tsy ho faty fa ny fanandrakan-dramana foana hoe hitsora kely amin'ny tetezina tanjobata ao mino fa hitsingevanao ohatran'i Jesosy Kristy dia maty ao ianao satria ianao maka fanan'Andriamanitra dia izay nefa tsy azo atao mihitsiny dia nitendrainao teo hoe fiangonana eto Madagasikara be da be fa nakaiza ny firenentsika misy zavatra tsy milama ao izy ianao teo marina izany mampianatra lalàna na ihany koa dia mahita tsara ny isan'ireo fiangonana eto Madagasikara fa 152 ny isany amin'izao fotoana izao fa mbola misy maromaro koa aminazy ireo ny tsy ara-panjakana fa ny ara-panjakana vitsivitsy ihany fa ireo lakelan-trano ireo mahatonga ny fianalizan'izy hoe 152 dia amin'ny lafiny anankiray zavatra anankiray tiako lazaina koa androany dia tahaka izao ny fiangonana tany am-boalohany dia nijoro tamin'ny tahaky ny fitaratra anankiray misy tongony telatra ao ny Jesosy Kristy dia ny mpaminany dia ny mpampianatra na ireo fitopolo lahy dia jery tsara fa maty Jesosy Kristy dia maty koa ny apôstôly dia maty ny sisa dia nijery raha fitaratra mijery ohatray dia mety manao ahoana ilay izy vaky dia ianao mijery fitaratra vaky iny zavatra tazanao mahita ianao misy party ngezangeza dia misy party kely miparitaka dia jereva amin'izay fotoana izay fa ohatr'izay ny fotom-pampianarana misy eo amin'ny kristianina amin'izao fotoana izao miparitaka ohatr'izay ilay izy dia mijery anao aty dia hitanao ary masonao dia ary kelikely dia ohatr'izay ilay zavatra mitranga sany naka ny sombitsombony izay hitany fa tadio nefa fa misy ny atao hoe famerenana amin'ny laoniny izany hoe ilay fitaratra vaky iny afaka averina amin'ny laoniny misy izany eto ambony tany dia amin'ny lafiny anankiray koa mbola tsindriky mafoana hoe mahatonga antsika mahantra na dia be da be aza ny fiangonana fampiarana tompoko ny tsisy ary tadio tsara fa ny fiainana efa ohatr'izao foana taloha fa vokatry ny media nalaky be dia lasotsiny miratsy be anandra amin'izao fotoana izao za fa nanandrana tsy nijery vaovao tsy namaky gazety tsy nijery Facebook tao anatin'ny tapabolana fa tena lamina ny saiko tsy nafantatra izay zava-nisy mihitsy ny fa tena lamina ny saiko tena hoe ay ve milamina be to Madagasikara satria tsy nijery media mihitsy ny dia ohatr'izay ilay izy tamin'izany fotoana izany tsy nisy mpanao gazety tsy nisy Facebook tsy nisy nininona dia lamina be ny teo an-tanàna satria tsy nisy vaovao miparitaka dia ohatr'izay ilay izy fa amin'ny lafiny anankiray ny fiainantsika efa misy zavatra ratsy misy von'olona foana etseroa fa amin'izao fotoana izao izy vetivety kely vaovao dia tonga raha misy olona anankiray accidenté zao eo à l'instant io dia misy mamoaka anaty Facebook dia tonga ianao dia taitra be tena efa miratsy mihitsy izao tontolo izao nefa ny zavatra efa misy foana ilay izy dia izay zany zavatra tsindriko mafoana ho antsika rehetra kristianina raha te ho tafita isika dia mila mampiatra atsaka ny sy andavany fa tsy maka arak'izay hevitra izay titika ao alaina ao anatin'ilay izy ny tena hoe mahafeny kristianina ohatra izao dia hoe ny fitiavana tsy manao propagande akory na miteny hoe ny fitiavana ny lehibe indrindra amin'ny kristianina dia ohatr'izay zao izy raha ohatra isika ka mampiatra tsara an'izay haitsika mihavana amin'ny olona tsy mitovy finoana amintsika raha mampiatra an'ilay izy isika fa isika ndray mbola mamboly fahakalana anaty tambadrotra serasera zany dia mahita olona anankirehetra zao manaratsy an'ilay fiangonana hoe nareo manao an'izao dia ho pareny varilaraka ny ao ambany ao kristianina nefa izy milaza ho kristianina dia tena izay tokoa ve ilay tena hoe maha-kristianina hoe misy olona manaratsy ilanao dia ho pareny varilaraka ny avalinao anazy izay zao dia efa misy fay ao anatin'ilay fampiarana zany tsy ampy satria misy ny dokavatra naraka dokavatra kely tsika fa nazana zany ary aloha ohatra ny tiako tsindrina kely ohatra ny tsy afa-po tsara anko hoe tam'le fanontaniana teo ny am'le anindry kely amin'ny fanontaniany Michel le hoe raha hita ny fanety raha hita malagasy tamin'izany fanety ary maninona na dia hoe didim-panjakana na dia hoe inona ary maninona raha nitazona ny anazy izy tamin'izany fotoana zany hoe manohitra ny didim-panjaka azavaiko izay rehefa avy eo fa tena nitazony azy izy fa izay nanaraka ny didim-panjaka dia nanaraka ny didim-panjaka fa mbola nitazony azy ny tena gasy ary mbola any izy hojerentsika izay rehefa avy eo ndao aloha sina dokavatra kely ary Monto Plus misy amin'ny tsirony maro azo isafidianana.
Sur l'axe Mboumangarouve, Akalana Restaurant vous accueille dans un joli cadre fleuri et convivial, idéal pour les repas en plein air. Avec une terrasse offrant une vue imprenable sur la colline, Akalana propose des mets malagasy, de succulentes grillades et d'autres spécialités. L'endroit propose aussi différentes distractions, la pétanque, le ping-pong et divers jeux de société. Enfin, le local peut accueillir les anniversaires, fiançailles, baptêmes et diverses réunions. Akalan, mapa fichanma malagasy. Aphrodite Ambatnakang, soins, beauté. Aphrodite Ambatnakang, 034 20 540 48. Booster Apple Mix. De nouveaux services et jeux disponibles maintenant sur PMU Bet, exclusivement avec Orange Money. Le champ réduit et champ total, de nouveaux jeux avec les combinés et tout ordre, d'autres types de courses et de paris, et également consultation des résultats et pronostics. Appelez le dièse 144 dièse, puis 3, puis 5 et choisissez le jeu qui vous convient. Orange. La solution Hexagone High-Tech, votre magasin high-tech qui se trouve au sein du centre commercial Victoria Plaza, en plein centre-ville avec de nombreuses places de parking et des dizaines de boutiques où votre femme peut faire son shopping. On peut préparer tranquillement son achat sur la boutique en ligne disponible 24 h sur 24. Toute l'équipe vous répond sur le live chat aux heures d'ouverture du magasin. Ce que les gens aiment chez Hexagone, c'est qu'on peut essayer tous les modèles. Il n'y a aucun, mais vraiment aucun problème. Hexagone, vos achats high-tech, sans prise de tête. Ampiango miaraka amin'ny magasin Reality Design eto Diego mitokatranao. Ahitanao ireo karazana fanaka maro samihafa toy ny salon d'angle tena raitra, table basse amin'ny endriny maro safidianana, fangaza ihany, efa misy ihany koa ny table à manger sy ny bahut. Azonao atao ihany koa anefa ny manao commande arak'izay modèle tianao. Afaka manome facilité de paiement ihany koa ny magasin Reality Design. Koa inandray ary lendrasana, ny fanaka rehetra ny vidiny atao andrehetra ary fahafapo no azonao miaraka amin'ny Reality Design. Reality Design Diego, eo amin'ny place de l'indépendance au Tivotalo, na ex-Otive en face Reeds. Reality Design, la qualité, la réalité. Tavaveno zay amizao talata izao raha zao anao vao mahita ny efa hita lavitry ny Kolo TV eto zay rehefa talata tahaka zao dia efa tonga ihany koa izandry lahy koa zokilahy mety foana zany eto ihany koa Michel zay iady hevitra iaraka amin'ny ihany koa amin'tiany ity amin'ny resaka fomba fanakalo hevitra hevitra moa zany fanakalo hevitra kely etsika ny misy hevitra iombonana ary misy hevitra tsy iombonana ary zay natonga ny Michel tonga teto ilazan'izay hevitra izay mba misolo tena anareo rehetra izay tsy mitovy fijery amin'ny ankoa ihany koa izy tonga eto na dia eo aza izay iombonana izay dia misy tsy hitovizana ka izay mihitsy mahakasika indrindra ny fomban-drazana mazava ho azy efa nyrosy kely teo amin'Andriamanitra izahay teo ny resaka Andriamanitra resaka finoana fivavahana sy ny sisa ho tohizanay zany zao ka sa hoe le fantaniko teo ve nanohizantsika azy ihany koa dia le raha misy avaly ianao tamin'ny tenen'ny Michel farany resaky Michel farany teo amafisiko ny fantaniko ny amin'ny hoe raha ohatra ka
nanana ny finoany malagasy nanana ny vivahany malagasy ny ohatran'izay dia inona nahatonga azy hoe nroso tany amin'izay rehefa tonga ny fivavahana kristiana sa araka le niteneny Michel teo hoe nisy fahalemena ve teo dia tokony navela sa hita fa ratsy le izy dia navela sa akory zao le fandehany arahantsika foana ihany le tantara rehefa tonga teo amin'ny andron-drana valina faharoa jereo tsara raha tama voalohany nefa nananao an'io zavatra io dia ny fatora manditra so mibiby lava tao anaty rovy raha tama voalohany dia miverina hoe oka satria mibiby-ndraha mahavalina matitra ny ratama oka fa hiverina amin'ny fivavahan-draza koa nanomboka teo ratama aloha dia nanajanona ny finoana kristianina fa nanaiky kosa izy ny fanerasera tamin'ny vazaha neditra rana valina reny mavo dia tena nandrara tanteraka an'io satria izao tsara ny kabarin-drana valina hiakatra teo amin'ny fanjakana ho anareo mpiavy ianareo vazaha ianareo gasy teratany raha mpianatra zavatra mbola tsy hain'ny ololetonareo na rafitra natao zavatra ka tsara dia mipetra fa raha ty badisanareo ty tapahako ny tentanareo raha mifanehatra amiko amin'io zay ny kabarin-drana valina voalohany lafa tsy vavo izy fa saonareo mieritreritra hoe inony izay vehivavy tsy hatondra fanjakana fa laza amin'ny resaka aminareo zao mbola ny tsindrin-drana valina no hoe mba atao visam-badiko ny anadahako raha io fivavahana hoetin'ny vazaha io no arahana ka tsy ho lasa nyty tany ty inona tokoa fa no nanaraka ny fivavahana netin'ny vazaha lasa ny vazaha nge ny tany zay nge le tenenina foana hoe la bible avant le canon iny zavatra iny dia nazava tsara mihitsy hoe iza no nikonikonina n'le 3 septembre 1970 niaraka tamin'ny iza moa tiranga be vazabe anankiray ty tsy tady Duchesne iza niaraka tamin'ny Duchesne niketrika an'iny fanapohana ny tafondro tamin'ny ilany avaratra tsy nanany manjaka miadana iny tamin'ny fotoanany tifirana an'iny tamin'ny tafondro fa nafenina mako zany tantara zany fa loholom-piangonana daholo ny be dia be tao satria ny loholom-piangonana ihany manana ny anaran'olona rehetra eo hoe ianina veriananina no mpanao an'izao an'reto ianina mpiarony ianina ianina mpitanany ianina ianina mpanao an'izao loholom-piangonana ihany no afaka manome an'izany dia reny fotsiny no manao tatitra makany amin'ny vazaha dia zay vao azo natao ny fitifirana ny mpanandro nandriana tato ihany no ny vonoana mialohan'ny fotoana dia ny tanàna ny famatona tanàna nandriana ihany no taina fady mialohan'ny fotoana dia mora ny idirany zareo rehefa avy eo jereo tsara zany fotoana zany hoe nandrarandrana valina faharoa ny fivavahan-drazana dia nampidirany ary izy mihitsy no nandatsaka fototra ny trano vato voalohany tao anaty rova io fiangonana anaty rova io teo amin'nisy ny trano volan-dradama tamin'izany fotoana zany dia nilaza tsara mihitsy raha na valina faharoa raha ny voalazany tantara fa hoe mandidi ny sampin-drazana rehetra hodorana dia samy nanangona daholo ny olona rehetra dia nandotra n'le hazo tapakazo isan-karazana izay nitehirizina fa reny ohatsy reny le sampy ny sampy mbola any daholo hatramin'izao ary mbola any ny olona rehetra manaja azy sy mivavaka aminy fa reny zavatra reny dia fitaovana fotsiny ohatrany hoe baiboly io zao ny fitaovana ifandraisandry zareo amin'le Andriamanitra izay hivavahany dia afaka nidorana io zany ka hoe le boky nidorana nefa tsy levina ko hoe nodorana tsy mirehatra vetivety fa ny tia notenenina amin'izay dia le hoe misy foana ihany io nadoranao azy ohatra zay ko le sampy hoe le hazohazo kely aty nidoranao fa le fanangy ao ihany nanao kiany ihany a tamin'izay hoe pisy anankiray nge no nidoranao fa ny opérateur ao foany tsy mahatanao zany io dia sahalala amin'izay reny zavatra reny ka raha nanaraka n'le didi-panjakana le malagasy kely tamin'izany fotoana zany zany hoe le vahoaka mipetraka eo ambany fahefan'ny andrina dia nanaraka fotsiny izy fa tsy nisy zava-pantany tao jereo tsara reny hoe mbola natory tamin'ny atsipriana izy mbola nampanaovina inona le naminona ny rainy tsy andavana sy raha tsy mandisa mbola nitereny ry zareo hoe ty zavatra ty ny tsy maintsy atao ohatra zao mbola nikaravasina mihitsy hanonona ny anarana hoe Jesosy Kristy any anaty tantara zany ary mbola hitantsika anaty rona tsara be dehibe ihany fa zany anisan'ny zavatra nafenina tadidiko tsara ny fotoana namohana fahitalavitra anankiray an'iny tantara iny niaraka tamin'ny tantarany tsy nitsanganany Jesosy Kristy tamin'ny maty fa nahitana mifatiny tao anatin'ny fasana nidin'ny fanjakana le fahitalavitra tamin'izay fotoana izay dia nisy fahitalavitra hafa namoaka an'izay zavatra izay indray dia nirahona amin'ny fanjakana indray le izy tamin'izany tsy ho teneniko le fanjakana nisy azy hoe taiza ho aiza fa maninona ary reny zavatra reny tsy avela hivoaka amin'ny marina ao anatiny fa reny foana no entina andrebirebena sain'olona makatsy makary tsy nisy hoe lesoka tsy nisy hoe kely ny fahalalan'ny tolony tsy natonga azy nanaraka le fivavaham-bazaha fa zay aloha le didi-panjakana fa zay olona tsy nanaiky an'izay kosa taoko naoriny neta-keliny dia lasa izy nikisaka dia ataony ihany ny fomba ny mandraka tiany androany mbola any zany olona zany ary eo daholo ny taranany ary tsy ray tsy roa mbola amin'ny rivorivony amanalinaly ny amanetsinetsiny amanapitrisany mbola any zany fa io fotsiny moa zany le ratsorina amin'ny fitenin'ny tanora amin'izao le izy dia mety mahalaza azy azafady amin'ity fiteny ity ohatrany hoe samy kopy fa mody mitapy
zay zany ohatrany hoe mahalaza anazy satria sambola ao daholo ihany fa ny olona hoa mihina miafina. Misy mpampianatra anay zay tamin'izany fotoana zany a tena tsy manao afa-tsy ny manonona ny anaran'i Jesosy maraitsy hariva ao am-pianarana ary mitaona ny ankizy hanaraka an'izany. Gaga nefa mifanena tapaka tany amina toerana anankiray tsy eritreretana mihitsy zay io madama io ary nanao zay tena fomba mahagasy azy io madama io. Dia za motsy ny teny fa zay zany le hoe samy kopy fa mody mitapy satria mampalahelo dia zao le vahoaka kely tsy mahalala nininona lemlemena amin'ny zavatra ohatran'izany fa ny tena mahalala mianatra zava-panahy ambony be tsy ambadika. Dia anisan'izany zany zao le fandresendahatra ataonareo amin'ny fotoana ohatran'izao zany hoe tsy eloka zany nampidirana fivavahana kristianina hoe tsy nanimbatsika izy tsy ohatran'izao nefa efa hita zao le vokatry le zavatra rehetrarehetra any amin'le fampiarana mihitsy satria maninona ary zany nampidirana taty eo ange dia efa tsisy mahavaly zay fantany izay maninona zany raha ohatra ka horaisinareo le raha horaisinareo manko zany le teny hoe mandehana any amin'ny firenena rehetra fa mandana ro eto any amin'ny arabo io ndana ho eto any amin'ny kelymaso io dia ndana ho eto any amin'ny karana io raha misy miraha tapa-do miantona any fa maninona io no netana taty Afrika dia netana taty Madagasikara. Amerika zao firenena ngeza be dia ataonareo fototra iangana foana hoe Amerika raha be olona be reo manaraka an'io daholo fa zadino fa Amerika nge tsy firenena mitambatra ao Amerika daholo na Allemand na Frantsay na Anglisy na Sinoa na karaha nataoko ao Amerika daholo fa samy manana ny fombany daholo ihany reo. Ka eo zany le mampatonga ana amin'ny teny hoe fa inona zany le tena tanjona maninona kay nakisaka ohatra zao le fivavahan-drazana natosika mihitsy dia nidiranareo le zavatra dia ozy amin'izay nareo hoe tsy misy afa-tsy ty ihany no mahavontsy fa zany lalana sy fahamarinana ary fiainana nino an'Andriamanitra ny gasy fa maninona n'le Andriamanitra ninony ny gasy amin'izay nolazainareo fa nanoratra amin'ny baiboly. Eo zao anao zao manazava an'le hoe Jesosy tany anevitra nalainy devoly fanahy ny filazan'ny baiboly dia hoe nandeha nitokana rery tany anevitra Jesosy 70 andro sy 70 alina zay le tantara dia tany izy nalainy devoly fanahy zany hoe tsisy nanaraka izy tsisy nahita ko izy ary ny tantaran'izany na fa nanoratra an'izany hoe zao avy ny zavanyseho tao any ange le baraingo teny ankoa teo i Michel hoe nentina anjanahana firenena anankiray le fomba kristiana sy finoana kristiana dia nilavinao zay dia nefa zavatra tsikaritra ihany koa nareo kristiana indrindraindrindra dia milaza fa ny fomba gasy dia ohatrany hoe fomba devoly zay mihitsy moa zany le izy ohatrany hoe asan'ny devoly ny zava-misy ao ahoana ary nitenenanao amin'izany hoe tsy natao entina anjanahana ny sain'ny malagasy mihitsy ihany koa le finoana kristiana. Ya ny amin'ny anankiray be be le fanontaniana izay mipetraka teo fa izahako valiana tsikelikely le izy ya ny anankiray fotsiny zao le resaka teo le hoe nentina nanjanahana dia za miteny foana hoe tsy nentina nanjanahana le izy fa le pratika ka eo mantsy no any zavatra anankiray manala salana tala izy ny tantara moa iny zavatra hita marina tsy afaka fenina tsy afaka adosona na ahitsy ihany koa hoe zay tokoa angambany nitondrahan'le olona voalohany nitondra filazantsara teto Madagasikara hoe nentin zareo nanjanahana le izy fa mety misy olona tena nitondra anazy eo tamin'ny fony tao fa mety nisy ihany koa mety namita hiraka fotsiny tao anatin'izy io zany zavatra tsy famezatsiny zany fa tantara efa nisy moa le izy fa milafiny anankiray ny filazantsara hoe teo dia tsy nanimbatsika velively teo zao dia ny fahendrena malagasy raha ny zavatra nilazanay sy ankoay tany am-piandohana dia efa ela nafantatra an'Andriamanitra ary efa elany koa mivavaka fa ny fomba fivavahana ny tsy nitovy dia somara hitsiko kely koa le hoe nailika le fomban-drazana fa le kristianina nampidirina ny raintsika any an-danitra na Andriamanitra zany no heverina ho asany maizina dia ny zavatra anankiray ho andraintsika an-danitra na ame antsika fahafahana misafidy foana ohatra anankiray fotsiny zao tamin'ny tao Sahidena iny moa be da be mitena anazy iny hoe angano arira fa tsy angano le izy nefa tao Sahidena izy dia efa nametraka le hazo anankiray zay hoe voankazo voarara nametraka fahafahana misafidy ho any Adamaseva izy na izy zareo hihinana dia mahaty lalantsara sy ny ratsy na zareo tsy hihinana dia nijanona tao foana mandrakizay tsy nitompontsika teto ambony tany dia amin'ny lafiny anankiray zay fahafahana misafidy zay tokony mipetraka foana le izy natany am-piandohana ary hoe raha resy lahatra le olona dia tokony araka le fivavahana kristianina fa tsy tokony karavasina na forsena fa raha resy lahatra kosa ny fivavahan-drazany dia aleo izy ho any tokony zay ny tena fotom-pisainana anana ny tena kristianina dia amin'ny lafiny anankiray konkoa zao le hoe heverina ho devoly heverina ho ratsy le fomba malagasy za zao mahita fa misy fomba malagasy sasany zay tsy ratsy ary mitovy amin'ny kristianina fa eo amin'le fomba fivavahana zany dia zay le tsy ratsy dia zay zao le izy le mitovy ny zavatra anankiray mila fahatantsika koa ane azao tontolo zao dia fanomanina foana fa ny resaka Jesosy Kristy ty matetika ny tena mampifanditra foana fa zao tontolo zao dia fanomanina foana andray any Jesosy Kristy ilay mpamonjy satria ny antony mantsy tsotra be ohatra ny silamo zao
mendrandra n'izany mesia ho avy zany izy fa ny anjareo moa zany mesia mbola tsy tonga hatramin'izao zay ny mesia hatreto fa Jesosy Kristy dia tretino mpaminany fotsiny dia ohatrany koa zao ny malagasy zay ny antsika moa zany ny nilazantsika tany elina tany tsy nanana izay kolontsaina hoe manoratra tantara zay fa lova-tsofina ny miasa dia ny anankiray zao malagasy rehetra dia ny fieritreretako anazy dia fanomanina handray ny filazantsara tamin'ny alalan'ny kolontsaina zay nananana ohatra hoe ny fihavanana ny firaisan-kina izany zavatra mantsy zao anisan'ny iraisan'ny fomba malagasy amin'ny kristianina fa ny eo amin'le fampiarana an'le izy ny lasa ny eritreretin'ny sasany hoe asan-devoly izy fa za aloha dia tsy miteny an'izay hoe asan-devoly ilay fomba malagasy fa fampiarana azy ohatra anankiray zao fampiarana azy azavao tsara aloha le tia Michel amin'le fampiarana azy fampiarana azy zao ohatra ny famisaviana ny fandatsaham-baratra anisan'ny tafiditra ao anatin'ny mamolika mamono dia mazava ho azy ny olona tonga dia vao mijerina dia hoe tratrana misavy ihany na tery amin'izao dia rio ny dohan'ny fanateran'ny fanasina dia maloto azy anie ilay rano dia izay mahatonga ny olona mieritreritra hoe asan-devoly izy io satria fampiarana an'izy navadika tamin'ny zavatra ratsy ohatra anankiray zany anisan'ny zavatra anankiray tena hainy malagasy koa zao ny fanainga lavitra ampiasain'ny olona amin'ny zavatra tsara ve izy io fa misy vehivavy tiana rehefa tsy tiana azy dia sotominy amin'ny fanainga lavitra mandeha tongotra na rivorivo-ny kilomètre trany mijalijaly ilay zanak'olona vao tonga ao dia inona zavatra mitranga zay le fampiarana navadikitsika ratsy ohatra koa zany ny kristianina tany am-pedohany tany tantarainao teo le zavatra tsara fanetin'ny zareo nanaovana fika zavatra ratsy hafa le izy dia inona zao le mety le iombonanao hevitra ohatra amin'izay fomban-drazan'izay ohatra zay zany zao le tsy mety aminao zay le ratsy le fampiarana ratsy araky ny teneninao le resaka misavy sy ny tariny inona le mety kosa indray inona nampatahotra anao tamin'le doany le doany indray tsy haiko izay nampatahotra tamin'izy fa mipôzipôzy le izy fotsiny nampatahotra anahy tao anatin'izy koa mbola kely raha teo mbola kely raha teo fa inona no mety aminao ny famadihana manahoana ny didipoitra manahoana resaka famadihana angamba niny efa adevitra malaza be ataoko amin'ny teny vahiny izy hoe populaire be izy iny fa iny tsy safidy kosa ny angamba ka tiako tenena hoe ny ankamaroan'ireo kristianina hoe tsy mamadika intsony fa hoe tsy mety zany dia zay le tiako tenena aminao hoe raha zany ve raha famadihana ve mety amin'ny maha-kristianina anao sa tsy mety amin'ny lafiny anankiray ny resaka hoe famadihana izy iny moa zany fomba fa ny tena ombona-kevitra malagasy aloha zay somary tsindrikely aloha alohany maliko an'izay ny ombona-kevitra amin'le fotom-pisaina malagasy dia le soatoavina sy le kolontsaina sarotsasy no anatin'le izy anisan'ny tafiditra anatin'izany toa zao ny resaka kabary ny raibeko zao dia mpikabary dia ny resaka kolontsaina ihany koa ohatra zao ny reniko sy ny bebeako hatrany amin'ny génération fahatelona tany dia mpanenina lamba lanty daholo dia zany zao anisan'ny ara-malagasy zay mbola ilomanosana ihatra amin'izao fotoana izao zavatra mahafinaritra anahy izy ireny ny kabary ihany koa tafiditra anatin'izany fa ao anatin'le fombafomba sy le fampiarana an'le izy amin'izay zay foana nitsindriko hoe zay ny tena tsy nety taminah mihitsiny ny famadihana zao anisan'ny lafiny anankiray hoe tsara zany hoe manaja ny razana izany fa nefa natao famadihana dia lasa misy pression le izy hoe tsy maintsy atao lasa zay tsy manao an'izy dia lasa hoe voailitra tsy ao anatin'ny fianakaviana nefa tokony misy fafana misafidy ao anatin'izy hoe afaka manao dia afaka tsy manao dia misy indray milaza hoe amin'ny fotoana iny iona ny fianakaviana rehetrarehetra marina zany fa na amin'ny raharaha hafa koa anetsika dia afaka mampivory ny fianakaviana na vaiza izy na vaiza dia amin'ny lafiny anankiray konkoa ny resaka famadihana za tsy mandiso ny olona zay manaraka ny famadihana mihitsiny fa fomba fijeriko manokana fotsiny ihany koa hoe miteraka aretina be da be izy io raha ohatra ka hoe jerena maso tsy miangatra fotsiny ny famoahana n'ireo razana ao am-pasana sy ny sisa sy ny sisa anisan'ny mamparitaka be any sery rehefa fotoana tahaka izao mazo miteny amin'izay ianao dia tsindrina kely anko le nyteneny teo hoe zay ny tena le olana le amin'le fahitan'ny olona zany le fomba malagasy le fanao malagasy zay le hoe oentina amin'ny ratsy zay le izy no misavy ny fampiasana fanafody ody gasy ody fitiny ny teny resan'ny Michel teo sy ny sisa zavatra nisy daholo zany hatrany anaty baiboly ange tena nisy tena zavatra tena ratsy any fa io moa zany arak'izay teneninao zay hoe samy manana ny safidiny kanefa ho aly izy misy fanerenan-kolaka raha iresaka ny zavatra ratsy io tsika tena impiry zany imbalo zay ny navaky an'io baiboly io hatramin'ny voalohany hatrany amin'ny farany hatramin'ny fahakeloko hatramintsika zao za tsy maintsy anjery zay toko sy andinina io fa mba misy tantara-betsaka ihany io mba niraikitra tao anatin'ny lohako za zany rehefa tena mandinika an'le zavatra amin'izay dia gaga hoe fa inona marina ary moa zany no ohatra ny misy karazana zavatra mety tsy tombona mihitsy ohatra hoe misy biby lava miteny zany ve ohatra misy an'izany hoe olona miaina ny ekibon'ny trozona ve mandritra ny 4 andro ijonasa nisy inona be da be mihitsy le zavatra fa tsy hivelatra amin'izany fa ianao zao manazava n'izy dia hoe raha tsy nanoty adamaseva
dia raha tsy ninana le voankazo voarara moa zany adamaseva dia manina tsara zany hoe tsy nitompontsika olombelona satria tsy nahalala zany hoe mila tsy mainty tokony ninana izy aloha zany satria efa nohaniny mako le izy zany dia nisy tsika ozy ianao ka eo mihitsy le olana eo amin'izay fisiny adamaseva zay a dia teneninareo foana hoe na misavy atsika amin'ny bibilava na mitaka atsika amin'ny bibilava na mitaka ny eva moa zany mena rano zay ny tenenina fa ao anaty baiboly any ange zany nyvalana zany fa tsy namitaka zany mihitsy ake mena rano tena nilaza marina amin'ny mena rano fa eva ny tsisy saina dia ninana jereo tsara ny tena mena rano movy ozy ny raha ran'Jehovandriamanitra tsy hohaninareo daholo ny zavatra rehetra atao anatin'ny sa dia namaly efa hoe azona hinanana daholo ozy ny atao voan'ny sa afa-tsy le hazo tokanao voan'ny sa fa raha mihinana an'io ny zahay dia ho faty dia nozy amin'izay ny bibilava tsy ho fatinareo fa fantatr'Andriamanitra fa ny fotoana hinananareo nozy dia hisokatra amin'ny masonareo ka halalany tsara sy ny ratsy taoko marina zany ary dia nina ny eva dia nisokatra nge masony dia fantany ny tsara sy ny ratsy dia fantany hoe nitanjaka izy dikan'izay tsy namitaka izy fa nilaza ny marina hoe raha mihinana ny mihitsy nge nareo dia hisokatra amin'ny masonareo fa izy tsy miteny hoe io nge hoany hoe fa ozy hoe raha mihinana an'io nareo dia hisokatra amin'ny masonareo zany zany zao le lasa fandrebirebena le zavatra satria no mipetraka sy mifantsika ao anatin'ny lohan'olona hatramin'izao fotoan'izao dia hoe namitaka amin'ny mena rano fa eva mihitsy ny tsy nisaina dia ninana fa ny mena rano tsy nampirisika ny eva mihitsy hoe io hoano any ihany zany tantara zany fa rehefa tena manadiady eo tsika nandeha ho ny adamaseva dia niteraka ny kaina sy abela dia mbola tsisy olona teto ambony tany efa tsy izy efa mianaka fa noho ny voaroaka amin'izay kaina rehefa avy eo avy namono any abela dia tonga dia misy soratra hoe i kaina dia nahalala ny vadiny iza ny vadiny kaina zany nefa vo eva ny teto ambon'ny tany nandeha ihany ny fotoana rehetrarehetra dia tonga tany amin'ny Noa tany amin'ny safodrano dia hoe ringana daholo ny rehetrarehetra teto ambon'ny tany efa tsy Noa valo mianaka tao anatin'ny sambo fiara dia rehefa niantsona teo amin'ny tendrombohitra ararata le sambo fiara dia Noa valo mianaka zany sisa ny teto ambon'ny tany dia mifanambady tao indray aloha zany mpianaka dia niteraka n'izao olona rehetrarehetra zao ka raha reo zany ny fototra napisy ny olombelona teto ambonin'ny tany dia ahoana misy sonokely maso kely sady tsy ho bolo be tsy mety ngita volo mihitsy ahoana misy karana lava orona be dia sady be maso dia ahoana misy ary misy tonga dia afrikanina tena mainty be tanteraka mihitsy dia misy ringotra be dia misy indray olona sadasada ao ampovoany raha hoe ino avalo mianaka ihany zany ny endohany na hoe adamaseva ihany ny endohany any zany aloha fototry ny fiaviany zany raha izay faharoa ato amin'le fomban-drazantsika raha miresaka hoe ratsy le fomban-drazana ohatrany hoe nisy teo hoe asan'ny maizina sy ny tariny dia gaga moa zany mety hoe tsy ianao no miteny an'izay kanefa le finoana resahanao mihitsy no napiditra an'izay ary raha somary azavaiko zany le teny hoe tsy nentina nanjanaka marina zany hoe tsy nentina nanjanaka fa nentina nanandeha volona mihitsy zay no marina tamin'le finoana kristianina satria tsy nisy nahalala n'izany finoana kristianina zany teto Madagasikara raha tsy tonga missionnaire amin'ny mamissionnaire azy zay dia hanao mission zany ny asany inona ary le mission any dia io mission an'io zany ekeko hoe mety napiditra moramora n'io finoana kristianina io zareo fa tamin'izany fampidiran'io finoana kristianina io zany eny tena nampiainina tao anatin'ny mangidy mihitsy ny vahoaka malagasy zay vao tafiditra io finoana kristianina io zany hoe nisy fanerena ihany zany le izy nisy fampijaliana tao nisy fanakaravasina ho atao nisy raha tsara zay tantara zay fa misy zany misy an'izany hoe no firifiry moa ny vehivavy gasy mivadin'ny missionnaire dia zay avy miray amin'ny missionnaire dia mimena baiboly zay avy miray amin'ny missionnaire dia mimena baiboly ahoana izy folo menadaly nanoratra amin'ny baiboly tamin'ny teny malagasy maninona ny baiboly nampidirina teto Madagasikara ny baiboly efa 14e édition efa inefatra ambe folo natota nefa ny fanontana ny baiboly ny fanontana boky zany fanaovanareo édition na boky dia fantatritsika tsara fa azo ampina azo ampitomboana azo analana azo anesorana dia any amin'ny apokalypsy any amin'ny farany nareo vao miteny hoe zay manampina manala amin'ity boky ity dia hiaran'ny loza rehetra voasoratra ato anatiny nefa jereo tsara fa nisy nge ny évangile apokrifa zay tsy nahazo navoaka mandrakity ny androany zay namoaka ny évangile apokrifa dia nentsehana mafy dia mafy mihitsy kanefa zany dia makaka tonga eto Madagasikara zany ary misy manana misy karazany 400 izy ireo maninon'ireo hoe taratasy 400 nosoratan'ny Paoly amin'ny fiangonana 400 tany Azia toatra ny tsy 400 izy fa 220 fa nakaiza le fito fa ny 400 ihany no nalefa miparitaka taty zany hoe zay zavatra mety ny fandrindrandrindra tamin'ny fotom-pisainany zay zavatra nieritreretiny no nalefany dia zay no nandrondrana amin'ny baiboly ary ny baiboly efa nisy fotoana nanazava azy teto fa zany olo izy moa tsy anjarako dia tsy niditra lalina be fa tsy jenezy zany ny boky nisoratana voalohany indrindra tao anatin'ny baiboly io fa jenezy fotsiny nalahatra voaloha zay no natonga andreo hoe le boky dimy voaloha boky patateka fa efa taty amin'ny andron'ny Daniela mpaminany vao nisoratana ny jenezy ary natao ifandrindra fotsiny amin'ny tantara nangonina izy amin'ny tantarany Jiosy hatrany amin'ny Exode nisy amin'ny Moïse fa io dia ny boky ny Amosa mpaminany
any tamin'ny taona enimpolo sy fitonjato talohan'i Jesosy Kristy no nisoratana. Dia io boky ny Amosampaminany io no antitra indrindra, dia zay vao nivoatra tsikelikely le izy. Dia jereo tsara, maninona no nivita tamin'ny teny gasy tamin'ny taona 430 ny Baiboly. Tsy ny Jenezy ary ny nalefa voalohany fa ny fotoman'iny Jeremia. Zany hoe any amin'ilay zavatra ampangorakoraka no nilazaina voalohany. Dia zay ilay izy vao narafitra moramora fa mandrakity ny androany raha antany anao mety tsy fantatro akory izy nanoratra an'io Baiboly io. Fa ny anareo manko zany zao ty tsy tena le Baiboly tambarany rehetrarehetra koa fa ohatran'ny Baiboly hafa zao ty hitako ety le any Joseph Smith angambany io raha tsy diso dia ohatran'izany io zavatra io hoe misy zavatra miova be dia be ao dia na ianareo samy anareo ary raha milaza ianao fa miombona amin'ilay fotopisaina malagasy hoe fihavanana nareo mihitsy ny tena mampisaraka amin'izany. Jereo tsara fa ny karazana olona manana antokom-pinoana kristianina fa samy hafa ny antokom-pinoany dia misaraka zany ireo fianakaviany ireo. Misy tsy mifamanga ireo, misy tsy mifandevina ireo, misy tsy mahazo miditra patontsony ireo, misy tsy mamadika ireo, nefa fianakaviana anankiray mitambatra be hatramin'izay. Jereo tsara fa ny katôlisisme ny endoany avy eo ihany mivoaka ny protestantisme dia mivoaka ny calvinisme dia mivoaka ny luthérianisme dia tonga hatraty amin'ny anareo ohatr'izao dia tonga hatrany amin'ny be da be zay tsy ara-panjakana eto Madagasikara. Fa maninona ary zany raha ray ihany ireo, maninona ireo no mifanenjika sy tsy milaza ny zava-misy fa samy misitositona amin'izay tia nisy-tomana anazy eny fotsiny l'izy nefa ny fototra dia ray ihany. Nefa be dia be aminareo reo zao ny tsy makatoa ny fisin'ny Eglizy katolika apostolika romanina nefa ataony ny endohan'ny zavatra rehetrarehetra. Ka raha fotom-pisainana malagasy ny resahanao dia laviko zany resahanao zany hoe mampitambatra nareo satria nareo zany mitsipadolaka ny tany. Ny fomba gasy ihany koa nareo ihany koa samihafa ohatran'izany. Misy arimy mankalaza zao no mankalaza tsy fomba zany foto-kevitra zany fa tsy fomba. Fa jereo tsara fa ny fomba dia tsy maintsy samy mamono omby, ny fomba dia tsy maintsy mandrehatra afo azonao. Fa le ato zany le fotom-pisainana mihitsy amin'izay zany no vain'le olona rehefa aveo hoe tsy zany ny fomba, tsy nisy an'izao zany tarifa zao nangalantsika nyity tantara ty. Hitanao misy atoko-pinoana zay tsy ho teneniko ohatra hoe nanafoana ny didy amandalana hono izy. Didy amandalana tamin'ny andro Moïse lasa ny fohanany ray ty amin'ny azy. Mampitambatra ve izy zany? Aiza zany le fomba amin'izay? Aiza le fihavanana? Raha ny famadihana tsy misy an'izany hoe tsy maintsy manao zany fa zay tsy manao dia voarova anatin'ny fianakaviana. Fotom-pisainan'olona tsy mamely zany fa tsy zany ny fotom-pisainana gasy nanaovana amin'ny famadihana. Fa zany famadihana zany tena miteny aminao fa tapitra ny famadihana, tapitra manam-bola ireo ray taranakireo. Raha ohatra ka mbola tsy nahita ianao hoe tapitra ny famadihana dia mbola avahana aloha ny adidy. Aizavy aloha le adidy ny fanaovany mpiray-tampo samy zaraina aloha averina aminy adidiny. Vita zay reto sisa amin'ny vatam-bola ambiny. Reto vatam-bola ambiny reto indraindray ohatra hoe averina aloha reny vidiny ombiny ihany, naverina ny vidim-bariny ihany, naverina an'izao. Ty sisa ny ambim-bola, ty zany lasa mijanona ho volan'ny taranaka. Hitanao amin'izay jereo tsara fa rehefa avy mamadika ny olona, misy mamoaka tômôbila, misy mamoaka trano, misy lasa manangana orinasa satria izao mahay mifanampy. Ny karana no mitovitovy fotom-pisainana kely amintsika gasy amin'izay zavatra hoe ty misy karana ray vao mivelona dia tonga daholo ny karana namandrehetra efa mpivarotra be efa tafita teo aloha dia manome fan-ty olona ty dia miaingo ty dia zay vao mamerina tsikelikely. Zay le fotom-pisainana gasy fa tsy zay nefa nataon'ny kristianina fa samy manao zay hitaritan'ny ondro makany aminy daholo. Misy lehilahy anankiray zay nivavaka atao amina finoana ngeza be pastera malazo io dia nisaraka roa io finoana io rehefa avy eo dia nanangana ao anazy ty paster ty dia le fohy be tatsy ihany. Fa inona no nataon'ny tiranga ty nitondra tapi izy dia napetrany teo amin'ny varavaran'le fiangonana fohy be zay olona rehetra nanitsaka ny tapiny iny naoriny dia netiny ary amin'ny vily lalana anakany taona fa nefa adiky le gasy zany ampiasainy zany. Dia eo zany le teneniko hoe misy zavatra be da be tsy milamina fa ny fanontonona manahiratra. Ahoana fahitan'ny Michel an'izay resaka eo amin'ny makristianisme zay fotsiny aloha ny tia nazavaina hoe misy tsy fitovikevitra ao anatin'izany rehetrarehetra. Resaka Baiboly sy resaka Adama sy Eva zany zao no lazaiko fofoy alohany satria hoe tsy nandaingana dia voalohany zao nisy papyrus anankiray nisan'ireo apôkrifa moa filazan'ny soratra masina zay Selena ireo. Nisy tantara anankiray Jesosy Kristy rehefa nampianatra an'ireo olona mikasika an'le vo zay nafafy hoe nandeha izy mpamafy sasany mivavy teny amin'ny tsilo, sasany teny amin'ny Vatalampy, teny amin'ny tanilonaka fa teny tanilonaka azy namokatra avy 3 eny, avy 10 eny, avy 100 eny dia tsy nanazavany ato izy fa tonga tao an-trano zareo vao niteny mpianana fa inona ny hevitra zany ozy izy dia tadio tsara fa misy fahamarinana zay tsy zakantsika raha mivoaka
fa misy kosa ny zavatra zay natao zakatsika zavatra tsotsotra kely io aza mbola tsy zakany saitsika ny mianatra azy maika fa avoaka ny tena haute doctrine kokoa dia mety manao ahoana ny mety tsy ho lasa daly eto ve nylay tanàna raha ohatra ka miakatra le zavatra anankiray avolenta kokoa ireo soatra masina apokrifa ireo zao dia matetika ny mpianatra teolojia mety afaka mamaky anazy za zao dia mana sombitsombony amin'le izy dia ny anankiray ao anatin'le izy nefa misy ao anatin'le tafidro anatin'le soatra masina apokrifa zao ohatra ny taratasy izay nisoratany i Abrahama mikasika ny fomba fiainana tany an-danitra talohan'izao fiainantsika ty tany zao hoe nisy fivoriana ao izy tao an-danitra tao dia niaraka ny volo tao zanak'Andriamanitra rehetrarehetra dia namolavola-dravitra Andriamanitra hoe anamboatra tany aho izy dia andefa anareo eny zany hoe za dia nao dia zareo reo efa tany tamin'izany fotoan'izany dia anamboatra tany aho izy dia zao avy ny dravitra rehetra tokeny fa zao mila fantatro nefa anareo izy rehefa tonga eny dia tsy maintsy ivoana amin'ny zavatra izay mifanarahantsika fa mangataka olona izy zany mba anao sorona dia teo nitsangana alohany i Lucifer na zanaky ny maraina ny anarana tsara be za Lucifer zany nitsangana izy dia niteny izy zao izy atao fa izao ataoko tsy misy velo izy ireo zanakao reo na dia nyray azy fa zao kosa voninahitra ao izy meo anahy dia nitsangana indray avy eo Jesosy Kristy niteny izy hoe za koa izy vonina fa zao voninahitra ao izy dia anao ihany fa ezaka ao izy ny tonga an'le olona iverina aminao zay dia niteny Andriamanitra tamin'izay le faharoa izy ny ekeko dia eo amin'izay le izy nanomboka teo amin'izay le mitohy any amin'ny apokalipsy amin'izay le tantara hoe nazera tety ambony tany i Satana tety tamin'izany mbola tsy nisy olona nazera tety ambony tany ry zareo dia rehefa tonga tao amin'ny sahiteny izy efa fantany le dravitra hoe ny olona rehetra dia tsy maintsy anota ivoana amin'ny zavatra rehetra izay mifanarahana tamin'izany fotoan'izany dia mety ametra-panontaniana avy hoe fa ahoana tsy tadiditsika izany nisy voaly nandalovantsika taloha naterahantsika dia izay na tonga antsika tsy mahatadidy ny zavatra nitranga tamin'izany fotoan'izany eo amin'ny resaka Adama sy Eva tsika izao rehefa tonga teo Adama sy Eva tao amin'ny sahiteny dia teo Andriamanitra dia efa nanomboka nanisy ny fahafahana misafidy azony natao any tonga dia tsy nampisonona ny voa itao fefa fantany nefa n'izy hoe zareo reo dia tsy maintsy hihinana anazy io satria raha tsy nihinana zareo dia tsy manatsiny ohatry ny zazakely tsy mahafantatra n'izy tsy fantany hoe miboridana izy dia tsy niteraka ry zareo tsy nafantatra ny nina fa noho ny finanany an'izy dia marina tokoa ny tena natao hoe nihiratra ny masony nafantatra ny tsara sy ny ratra izy ny antony dia tsotra be lavo izy Adama mba hisiany ny olona ary nisy ny olona mba hazo fifaliana ny olona anankiray tsy mahatsapa hoe faly raha tsy efa tezitra ny olona anankiray tsy mahatsapa hoe salama raha tsy efa marary nefa ndaly Adama sy Eva tao sahitena ny jerena tsy narary zareo dia noho izany tsy fantany izany fifaliana zany tsy tezitra zareo dia izay tsy fantany fifaliana tsy narary zareo dia tsy fantany izany salama zany fa noho ny ala tao amin'izay zareo niatra amin'izao faholiana rehetra ao dia tsapany amin'izay izy hoe ohatr'izany kay re efa faly dia eo amin'ny resaka baiboly indray hoe fa maninona ny liana dika taloha dia liana dika taty afara izy io dia fandaharan'olombelona ny nanaovany an'io baiboly io hoe Genesis fiandohanana nataon'zareo ny sesy araka ny tantara izy fa niparitaka be mantsiny izy io tamin'ny voalohany zavatra taratasy hitan'ny zareo tany amin'ny fasan'olona tany izy io nitambatambatra zareo dia nasesiny zareo arak'izay ny resaka indray koa ianao teo hoe miovaova foana ny édition n'ilay baiboly fanotanana azy fandikanana azy nanolotra baiboly tamin'ny teny gasy amin'izao dia fantatro koa fa raha za manokana zao dia tsy mahafantatra hoe nefa tia ho fantatra hoe iza marina tena andikana azy io tamin'ny teny gasy fa tsy fantatra izay nefany dia ao anatin'izay koa ilay izy dia resaka mikasika an'ilay hoe ny baiboly zany raha somary atao ny fomba fijerin'ny olona izay tsy mampiasa anazy na fijerena izay mianatra anazy nefa tsy liana amin'ilay izy dia misy zavatra mifanipaka ho ianao teo hoe Jesosy Kristy tany an-tany efitra dia iza nanoratra an'ilay tantarany nisy olona mivelona tany 3 andro 3 alina tany ekibony trozona dia ny tiako anankiray anazavana mikasika ny baiboly indray dia tsotra be fotsiny hoe ekena fantatra fa tsy ampy ny baiboly ary be da be fahamarinana tsy ao anatiny satria tsy zakan'ny olona mahafantatra azy baiboly 4 page io ary akavitsiana ny olona mavaky amin'ny hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany za zao hoe dia gaga hoe efa navaky anazy io imbaly ianao saina efa teo imbaly ny za zao mbola vao fanotelony dia jereva amin'izany fa inao za mbola navita betsaka lavitra kokoa noho iza dia ohatr'izay ilay izy izay zany zavatra anankiray tena hitako hoe banga be satria tsy mianatra an'ilay izy ny olona dia tsy afaka mampiatra fa maka sombitsombony fotsiny dia misy fanontaniana anankiray mipetraka koa teo amin'ilay resaka kristianisma ataontsika atalisy fa tsy mety tafavoakako resaka hoe fandemetsaina hoe fa maninona ilay zavatra mampitanentana ny navoaka taloha iny indray teknika nampiasainy zareo mihitsy izy iny angambany fa maninona ny nasiana hoe teknika eo zao le hoe fandaharan'olombelona ozy ianao za moa mpiteny an'ireo satria ny Genesis
dia ny exodus a leviticus a numérie a deutéronomie zay ngamba ny boky 10 voalohany ao sa ny fanisana tsy haiko sao dia misy mifamadika mpananako tsiny eo indray fa reo boky 10 voalohany reo a patataiky mihitsy ny antsony azy zaho a rehefa manany any dosy hoe petatoko reo satria reo dia nalahadahatra fotsiny amin'izay fandraisany anazy tao efa nomanina zany le fanjanahany zay no mahatonga ana miteny aminao hoe maninona ary ny tsisy sahamiditra any amin'ny arabo maninona ny tsisy sahamiditra any amin'ny tanin'ny kiarana na any amin'ny tanin'ny sinoa fa miaino ainy fotsiny ety ohatra zao dia zay azo resahana ihany aloha ny resahana zay zavatra anankiray teo alohan'izay zavatra anankiray zay nefa raha ohatra ndresaka zao anao teo hoe tany an-tanitra tany ohatran'izao tantarany abrahama sy ny sisy be dia be moa ny patriarka efa tamin'izany niarany aina n'io tantara io anatin'ireny zavatra nafenina reny daholo ihany izy dia tsy azoko zany hoe fa maninona ary misy zavatra nafenina ozy a hoe tsy zakan'ny olona marina rehetra ko maninona raha vela dia izy no misafidy hoe tena eto zany le mety aminay na tiny tsy mety aminay ko zavatra ohatra zao raha dia efa azon'ny olona edivana hevitra dia vao maitsy navoaka zany le sasany sa hoe inona le nafenina tany ohatra hoe taizy izy le 12 taona hatramin'ny 17 taona tao anatin'le tsy hita mihitsy le izy avy indray haiko fa tehiteny be ianao dia haiko fa mangidikitika ihany koa nareo ny tokantrano any fa ndao aloha arana kely ny dokavatra rehefa oriana ty dokavatra ty ndray tsika mifankahita Manzakar by Annick Beauté. Votre coiffure mobile pour tout type d'événement, disponible à tout moment. Pour tout déplacement, n'importe où, rien que pour vous. Annick Beauté, notre secret. ireo fraizy leader price dia avy amin'ny tany lemaka ny tananarivo azo antoka tanteraka ny fahadiovan'ny fambolena ireo fraizy ireo ary tsy ampiasana zezikisoa satria fantatry ny leader price fa ny tsara indrindra no tadiavinareo isan'andro ny tsara indrindra amin'ny voankazo sy legioma avy amin'ny faritra no vatsinin'ny leader price ireo magazainy Faites vos courses en ligne www.leaderprice.mg. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love. Cassias Beauté révèle votre beauté. Come on. Dokavatra dia mbola mandeha ny resaka eto ny fotoana indray no tsy hoampy amin'ny itianiteny efa mba niezaky ny hiditra aloha ihany asa hoe anakory ny amin'ny herinandro kako eo tokony ie mino fa hotizana amin'ny herinandro izy ity any zay rentsika izay hanaovana azy mba ahafahanareo any tokantrano ihany koa mandray anjara ao anatin'ilay resaka ho jerentsika izay fa zao ny Michel zao no tokony handray ny anjara fitenenana mikasika le baiboly le tsy ampy zay ndresantsika farany teo hoe tsy ampy ny baiboly io dia fantanina nipetraka dia hoe fa maninona nakaiza ny ambiny fa maninona no afenina inona ny ao anatin'izay dia Jesosy robiny folo ka hatramin'ny 30 taona nakaiza zay izy teo ihany koa dia fantaninao teo ieny ary Jesosy 12 taona ka hatramin'ny 30 taona nakaiza na nambady ve izy sa nanao sipa sa petabe manany ihany mikasika ny zavatra anankiray iny fa ny eo amin'ny resaka hoe fa maninona le fahamarinana le zavatra
sasany taona baiboly reo soratra masina apôkrifa za hoe gaga be zareo kristianina ihany koa azy mahafantatra an'izany ohatra hoe sa tena nahagagana teo mbola mahagagana ihany koa resaka hoe navaliko baiboly inimbalo hatramin'izay mbola resina raha resaka zay aloha zany za vao nomboka fanoteliny saritra mihitsy iny ka zavatra ka tena mahagagana mihitsy le izy fa satria hoe tsy tokony ho zay ve mahampadala fomba gasy azy raha raha fieritreretako anazy aloha zao dia za mieritreritra mihitsy nitavaky indray mandeha izy zay fa za nanomboka 12 taona nefa namaky dia mavita le izy isaky ny 3 taona eo anatin'ny 3 taona tena enjany zany fa zao zay vao navita le izy hoe rapide kova tamin'izany eny mbola zazakely mbola tanjona tamin'izany 12 taona zany fotsiny amaky antehatra amin'ny farany fa entre parenthèse zany iny ao anaty farango sosina dia amin'ny afinanakireo fa manina le izy nafenina zay ho anteneniko tsara le izy baiboly io tsy haiko hoe firy page le izy aloha zay ny tsy tadidiko tsara io aza mbola vitsy amintsika mahavaky anazy io hatramin'ny farany maika efa iampony boky hafa indray dia zay zany ny antony izy natao kelikely io baiboly anakiraha io hoe tsy hoe tsy ampy tanteraka le izy fanampiny fanazavana an'ilay zavatra ireny ao anatin'ilay boky apôkrifa misy ihany koa doctrine avo lenta be ohatra anankiray fotsiny zavatra anankiray mety hiteraka adevitra be voalaza ao anatin'ireny boky ireny dia hoe ho lasa andriamanitra isika tsirairay avy amin'ny herinandro efa mantanteraka an'ilay ordonnance tsirairay avy zany zao zavatra maromaro zay miteraka adevitra be zany tsy zaka ny saitsika zany ny hafa ihany koa bedabe mihitsy le doctrine ao anatin'ilay zany mety hoe tsy ho takatry ny saitsika tsy ho zaka ny saitsika fa ny baiboly sy ireo boky hafa zay manampy ny baiboly dia anisan'ny anankiray afaka manam-pirofo mampitombo ny finoantsika an' Jesosy Kristy satria fahatenankiray mipetraka matra amin'izao apetraka ho anrehetrarehetra ity hoe fantatsika ve hoe inona ny tanjontsika eto ambonin'ny tany mety hoe inona ny tanjontsika maninontsika ny tonga eto ambonin'ny tany avy taizatsika dia maninona etontsika dia ndeha ho aisytsika hevitra tadidiko iny hevitra efa nataontsika teto zany raha zay koa zavatra anankiray manitikitika ny saiko anatin'ilay satria no anatin'ny baiboly dia vitsivitsy ihany milaza an'izay hoe inona ny tena ataontsika eto ambonin'ny tany dia ndeha ho aisytsika avy eo ndresaka afo be sy ny paradisa miteraka polémika be mihitsy dia hoe avy taiza isika zany zao akavitsina antsika anaty baiboly dia anankiray koa be da be miteny hoe misy fifanoherina zavatra be da be ao anatin'ny baiboly mba milazarany eo anankiray hoe inona ny zavatra mety mifanohatra ao anatin'ny baiboly eo lizy zao tonga dia tsotra be fotsiny andraisako anazy eo akaikely eo fa tadidiko ohatra zao hoe tenenina zao tsika tia aza manao an'ity tsika fiteny ao anaty baiboly izy fa le fomba filazany azy ao tsy tadidiko ary ohatra hoe ty zavatra anankiray ty tsy azo atao fa ataondry zareo amintsika io dia ao anaty baiboly izy makateny rehefa avy eo andresen-dahatra atsika resahany amintsika ny paradisa resahany amintsika ny afo be ahapana tena zavatra pokaty tsy mbola fantatra ny ekibon'ny ompontsika misy an'izany paradisa zany fa zao raha teo tonganina reo dia aza miany areny tia tany zay lanin'ny koroka sy ny kalalao moramora kokoa ny idiran'ny rameva ny vody fanjaitra no idiran'ny mpanan-karena ny fanjakan'ny lanitra ohatran'izao dia lasa mahafoy an'le reny eto ambonin'ny tany le olona zao nefa mahagaga any amin'andriamanitra tsika mangataky ny arena dia rehefa omen'andriamanitra le arena indray dia hoe averenao ty verena arena ireny fa tsy tafiditra ty amin'ny fanjakako eo zany mahagaga raha izay fifanoheran-javatra zany amiko resahany indray nefa ny afo be rehefa manomboka mitady amaly an'izay zavatra tsika hoe tena tsy mety marina ny ataonao fa ahoany ty misy ny afo be sao dia mba hitomany sy maninona any amin'ny farimy rehatra afo izy fa no misy fidongina sy fitomanina sy fikotrohanify misy an'izany le teny dia gaga indray zany efa maninona ny ampitahorina amina resaka afo be indray le olona rehefa avy eo fa iza nefa nahita an'izany dia iza nefa nitantaran'izany andemeny sainanao fotsiny le izy amin'izay anao matahotra dia miforotra eo anatrehany satria rehefa mitady amaly ianao dia osy aza mamaly ratsy ny ratsy zany ato fanareo angina maninona tsara moa izy tsy tadidiko tsara le filazany anazy be da be fa misy teny ohatroatra zany ao anaty baiboly ao dia ao ihany izy manonko an'le teny omenanao rehefa avy eo dia za hoe tsy milamina zany le fotom-pisainana tsy mirindra zany le foto-kevitra satria ny zavatra ataony ihany no anajana azy nefa rehefa ajaina amin'le zavatra ataony izy ianao indray no aratsindra avy eo dia ampitahoriny makany amintsisy misy mamelaka ny avianao meo azy ny avanana o tsara amin'izay izy anatin'izay le hoe aza miary areny ty ambony tany fa zay mety mora lan'ny kalalao sy enian'ny mpangalatra fa miary kosa arena any an-danitra moramora ho an'ny manitra nidirany eo amin'ny fanjakalanitra no moramora ho an'ny mpanan-karena moramora ho an'ny rameva miditra amin'ny vody fanjaitra no nidiran'ny mpanan-karena fanjakan'ny lanitra ary sambatry nareo mahanitra ozy fa nareo fanjakan'ny lanitra dia zavatra anankiray mila tsapantsika fotsiny tafiditra ao anatin'ny sary teny izy ireny azavaiko tsara mmpanan-karena matetika dia inona ny toetrany mieboebo
fantatsika tsara nefa fa ny olona mihebohebo manambony tena dia ireny ny tena tsy mendrika ny azo fanjakany lanitra zay na tonga anazy ny teny amin'iny hoe ho an'le olona mpanan-karena zay mihebohebo zany dia zay ny tonga anazy tena moramora izy ny diran'ny rameva ao amin'ny vody fandraitra zavatra ara-pilozofika be tsy miexista anie zany fa sarotra ny mpanan-karena dirana fanjakany lanitra satria mihebohebo izy fa raha ohatra kosa izy ka tsy manana le fihebohebona mora ho anazy no ao tadio tsara fa ijoba zao dia anisan'ny mpanan-karena be izy ary tena nanan-karena izy dia tahak'izay ilay izy hoe misy ho any olona manan-karena fa rehefa tsy mihebohebo ianao dia mipetraka amin'ny lamina tsara fa mahanitra matetika dia forcé ho azy tsy maintsy manetry tena satria efa mahanitra izy dia zay na tonga anazy ny teny lasa nanao sary teny an'ilay izy hoe mora ho an'ny mahanitra zany ny dirinao anatin'ilay satria zareo efa manetrinao azy fa mpanan-karena mihebohebo zay zao dia efa anankiray fa hoe tsy mifanohatra le teny fa isika fotsiny mila mandinika tsara ao anatin'le izy dia milafiny anankiray koa raha misy mametaka ny takola covid dia meo azy koa ny havanana dia nefa an'izay izy miteny areo hoe ny maso solo maso nify solo nify sy ny sisa sy ny sisa dia be da be indraindray no tsika mety diso hevitra ao anatin'izy ireny misy teny anankiray izay koa milaza tsara ao anatin'le izy hoe raha mamela anao voalohany izy dia aza mamalo azy izy fa raha mamela anao faharoa izy dia aza mamaly ihany fa raha mamela anao fanontelo izy dia za Andriamanitra amin'izay nitsangana amaly azy fa raha ohatra kosa ianao ka mamaly anazy amin'le faharoa iny na le voalohany iny dia efa vita sady zay mivaly fatanao dia zay tianao hoe na Andriamanitra no amela le olona na ianao no amaly faty an'le olona amin'izay fotoana izay dia ny lafiny anan'izay koa hoe naonao paradisa sy ny afo be ny paradisa sy ny afo be izy tia dia tsoroketona tsara mihitsy ny alohany fa ny afo be tompoko dia be da be miteny hoe tsy misy za koa dia anisany miteny hoe anisany fampitahorana nataony tamin'izany fotoana zany isika zao rehefa maty dia nareo mieritreritra iny dia ho aiza isika na tsika ny zavatra fantatsika hatramin'izay dia hoe na tsika ho any paradisa na ho any amin'ny afo be dia zavatra anankiray mitranga nefany le paradisa io dia tsy toerana araka ny eritreretrika hoe misy poma misy paiso misy voankazo dia efa tonga any dia mitango dia sady mihinana akondro mirahira tsy izay nefa le izy fa toetra izy io ny teny matsizy zavatra ango izy tamin'izany dia misy toetra izy io zany hoe mitambatra toerana anankiray ny fanahany olona rehetra maty fa no anaty izy io misy atao hoe toetra ny fahasambarana na antsoina hoe paradisa tsy haiko raha azonareo an-tsainy zany hoe toetra zany dia misy indray ny toetra ny fanenena tsy toerana an'le izy fa toetra tsy arak'le hoe andeha lalamena dia ho any paradisa mbola lavitra be izy iny fandrasy fahazavaiko tonga hatrany isika rehefa maty aveto dia mbola mitokana makany amin'ny tontolon'ny fanahy rehefa tonga ao isika dia mitambatra anankiray daholo na nanao tsara na nanao ratsy na pastera na makorela sy ny sisa sy ny sisa fa le toetra no mahasamihafa azy ny olona anankiray izy nanao tsara zao manana ny toetra ny fahasambarana izy na ny toetra ny paradisa dia faly izy satria na totosa ny zavatra rehetra zay nasian'Andriamanitra nataony na vita tsara dia ny olona anankiray koa na tsy nafantatra ny filazany tsara azy ka nanao sotra ety amin'ny fiarahamonina mameotra tamin'ny fiarahamonina dia faly koa izy tonga any dia anisany tafiditra anaty paradisa fa ny olona anankiray nafantatra ny fahamarinana fa tsy nanao an'izany ohatra hoe namono olona nanala zaza sy ny sisa manenina izy rehefa tonga any dia zay hoe tsakotsakonenina sa ohatra tsika ohatr'izao zany dia be da be zany tsika nohatra mijoro eto fa ny sasany falifalany anatin'any fa ny sasany manenina tongotra matanana mihitsiny hoe takizay rehefa any amin'le tontolon'ny fanahy purgatoire ve zany io ie le toerana anankiray tambana rehetrarehetra zany samy eo daholo ihany zany zareo fa le toetra fotsiny samy hafa azareo zany ny sasany manenina dia ny sasany faly dia ao aorianan'izay zay vao misy ny rehefa alohan'ny voan'ireo ao dia zay vao misy le fitsanganana maty dia mbola misy koa ny fanjakana rivotoana zay ataoko angamba fa maro mahafantatra an'izany fanjakana rivotoana zany zay vao fitsarana farany ao anatin'le fitsarana farany io dia eo indray tsika mieritreritra hoe na zany paradisa any na afo be dia ho aiza zany le olona tsy nafantatra filazantsara nefa izy nanao soa nanao tsara dia misy teny anankiray zay ao anatin'izy ity nyrasiko atsoratra mihitsy izy ity satria fantatra fa devitra tsy maintsy andeha ao anatin'ny kolotiana voalohany toko 10 dia manomboka eo amin'ny 5 izy dia tonga dia ny fa 7 vakiko ao anatin'ny kolotiana 15 izy dia miresaka mikasika ny fitsanganana maty dia ozy ny zavatra teny hafa ny voninahitry ny masoandro hafa ny voninahitry ny volana ary hafa ny voninahitry ny kitana fa ny kitana anankiray dia hafa voninahitra noho ny kitana anankiray hafa ozy izy voninahitry ny masoandro voninahitry ny volana ary voninahitry ny kitana Jesosy Kristy koa rehefa nampianatra mikasika ny le vo iny mba nafafy na niny izy ny teny misy 3 misy 20 misy navita 100 isan-jato zany hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tsy anakiroa araka ny eritreretintsika fa mizarazara mazava tsara mihitsy izy io hoe misy ny olona natotosana azy 30%, misy ny 60%, misy navita anazy 100%. Raha ohatra anao zao ve ohatra navita izy tsaka sy andavany tanteraka dia anaiky ve anao araka hipetraka aminao hoe ny anahy kelikely ihany vitako fa dia miaraka ao ihany tsika amin'izay fotoana izay
ka nefa tokony mizara mazavatra izy hoe misy olona mana voninahitra masoandro volana ary kitan'izany zao nisan'ny zavatra anankiray efa avoleta be manahirana ny olona ny mandray an'izany fa ny baolina teo amin'ilay hoe afo be sy paradisa ihany fa zay ho any teneniko tsika fotsiny hoe toetra izy io fa tsy toerana araka ny eritreretrika ianao zany ane rehefa manenina mitoko fa tsika rehetrarehetra me samy nanenina daholo tena mafy any izy amin'ny manenina zany tena manenina zany tena ohatran'ireny hoe maireny mihitsy ny ianao hoe taky zay tena taky zay fa rehefa faly nefa ny ianao dia tena faly dia zay ilay izy zay fa tsy misy olona hodolana endrika endasina araka ny eritreretintsika mihitsy ny ao akory fa toetra ilay izy zany manko zao le fifanoheran-javatra ohatra zao hoe miresaka eo zao tsika hoe fary mirehatra afo fiteny mako zany dia zany ange zao raha olona tena mandinika fotsiny ve dia tsy ahalala fary ve hirehatra afo fary zany nge be ramo be dia eo ve izy afo hirehatra ohatrohatrany hoe trafokenany atao toko tsy haiko hoe aiza ho aiza moa misy an'izay hoe trafokenany atao toko trafokena nge menaka fotsiny dimy ve ny atao toko tsy hitsonika ohatrohatran'izany zany tsy takatry ny olona ka nytiako tenenina ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany dia zao misy tenin-drazana kely anankiray hoe adala ve ny endry apetra ao aminy zao fanontaniany zao izy makaiza marina ny olona rehefa maty arinona ny ataony any dia raha mamaly izy ozy hoe makatsy ny maty dia zao avy ny ataony any dia mbola adala izy fa rehefa miteny izy hoe aloha rehefa maty mamaly an'izay dia zay izy no endry satria ozy ny tolo hoe milazany tsy hitaraha-te an-dainga raha nytany anao zany dia aiza zany ahitanao an'izany toerana zany hoe ato mitambatra ato daholo mipastera sy mimakorelona ozy ny filazanao teo aiza zany nefa ianao ary mbola velona sao dia ozy ny tolo hoe milazany tsy hitaraha-te an-dainga tsy velatra be amin'iny a miditra kely ato amin'ny zavatra anankiray tsika ao anatin'ireo fotom-pisainana ara-pombandrazana sy fotom-pisainana nentin'ny finoana kristianinareo raha mijery tsika dia hoe aiza ho aiza ny rindra kokoa ny fiarahamonina taiza ho aiza no mipetraka kokoa le fahamarinana sy le fihavanana raha tsy ato amin'ny lafin'ity fanajana nyity fombandrazana ty ekeko foana ny hoe sonjaray loasa tsy ilaozan'izay amarara misy foana ny olona mamosavy misy foana ny olona ratsy misy foana mpisopatra zany nisy foana atraizatraizatraiza fa tsy hoe no niditra ny fivavahana kristianina zay ny tena nampalahelo dia hatramin'ny razana nento ho antsika avy lazaina fa tsy azo kitikitihana fa devoly tsy mety tsony ny fifandraisantsika amin'ireo razanareo fa asa amin'ny maloto ianao zao ny teny hoe ny sery miparitaka be rehefa fotoana amin'ny famadihana nga tsy fantatrao fa le vaninandro ririnina mangatsika nge no mahatonga le toe-batana marefo dia voan'ny sery fa tsy hoe ny fikitihana razana ianao ve dia samy teny zany fa ny olona tsy mamadika tsy mba voan'ny sery mihitsy satria hoe rehefa mivoa mifasana vao mirongatra ny sery ohatraohatra zany io zavatra io zay zany no anisan'ny tena mampalahelo ana tamin'le fidiran'ny finoana kristianina hoe hatramin'izay nahatanyny tany dia nanaja ny razana ny gasy ary mbola manaja ny razana ny tena mbola mpandala ny fomban-drazana rehetra fa vao nanomboka anandray an'io finoana io amin'izay mibetsaka dia ozy amin'izay hoe tena asany devoly io asany maiziny io fa tsy azo kitikitihana ntsony ireo razan'ireo dia tadidiko tsara mihitsy ny namoahany raha ny tantarano ny laza namoahany rasanjy sy galeny ny razanandriana rehetra teo ambomanga dia nalefa ny zareo nakeny manjakamiadana dia nisy mpitondra indray ny ala veny manjakamiadana namerina n'io tamin'ny loniny dia jereo tsara tsy nisy nanameloko ny galenisy rasanjy fa le mpitondra kely namerina n'le izy tamin'izay fotoana izay indray nenjehana mandraky tiany androany hoe tena ny lalao razany mpitondra iny fa tsy mety ny nataony nefa namerina azy amin'ny loniny izy zany hoe nanaja n'le mahagasy dia fa maninona zany nandresena lahatra ny gaso zay nefa karazana fatim-bazabe-dabe avy any an-dafa eny amin'izay lefa lolo avy ny gasy aty sy lanjalanjaina aty zany olona tonononao ato zany zao ohatra hoe Jesosy Kristy Jesosy moa ny olona fa le Kristy le fanahy fa atambatry ny olona koa izy hoe Jesosy Kristy iny avahako tsara foana izy hoe raha tena mamaky tsara le baiboly nareo dia niteny izy hoe noho ny feno 30 taona Jesosy Kristy dia nidina teo amoron'ny ranony Jordany mba ho ataony Johany batemy rehefa nidina teo izy dia vita le batemy dia nisokatra ozy ny lanitra dia nidina ny fanahan'Andriamanitra nisy fanahy zany nidina naka endrika voromailala dia iny zany le Kristy dia nisy feo avy any an-danitra ny tena hoe ity no zanako malalako izay akasitrahako indrindra dia iny nanomboka teo lasa ohatrany hoe tafiditra lasa incarné tao anatiny zany le vatana le fanahan'le Kristy zay nge izy vao nahavita fahagagany fa teo alohan'izay zavatra tena mbola karazana fiainana be da be mihitsy no nylalovany fa iny moa nafeniny baiboly iny zavatra iny dia jereo tsara amin'izay rehefa navoaka le marina momba an'iny fa nenjehan'ny olona amin'izay le izy hoe ay ve ohatran'izany le zavatra misy fa maninona ary zany zavatra zany tsy avoaka ho hitantsika voarakitra nefa zay zavatra zany ka voarakitra zany ny empereur Néron zao tamin'ny taona 420 tao aorianan'i Jesosy Kristy dia nampandoro ny taratasy rehetra momba azy nampandoro ny zavatra rehetra tao Roma manodidina anazy satria misy fanovana ngeza be ty ny empereur Néron ho tanterahana tao amin'ny fanjakany
dia zay nge vao nitsangana ny olona rehetra nanoratra ny evanjely jereo tsara fa ny olona rehetra nanoratra ny evanjely nge tsy nisy niara-dita amin'izany narery tsisy matio na maro ka nalioka na jaune na velona tamin'ny andro niara-dita amin'i jesosy kristy hafa daholo mpianany fa olo-kafy reny zany hoe ohatrany hoe teto nisy zavatra ngezabe niseho hoe may hono ny trano tetsy ananiny dia ianao no nanatro maso teo dia za zany mba mpanao gazety tamy avanty ianao no nahita maso inonavy ny zava-niseho dia za mandray tsotra dia za mamoaka boky ohatr'izay io zavatra nitrahako io dia aty amin'le lafi ny aragasy amin'izay le izy rehefa avy eo hoe fa maninona kay zany reto razana rehetrarehetra reto mitapitra ny enjehanareo daholy hoe tsy mety io fa aza mikitikitika an'io azany devoly io tony fitaovany tony ary io tony fa tsy araka ny sitrapon'andriamanitra tony fa zao ity efa misy anankiray ty fa zany jesosy zany ange vazaha tsika aveo a dia mieritreritra ave tsika fa raha sonova eny nanjanaka atsika dia kristianina tsika ary dia ianao ve zany dia tena mijoro tamin'izao hevitra ao sy nahalalanyzao zavatra rehetrarehetra ao raha sonono nanjanaka atsika raha karana ve ny nanjanaka atsika dia ho kristianina ve zany ny gasy eo zany le izy nidika an'izay zany azo tenenina fa tsy tafita mihitsy io filazantsara io ary nijanona tany amin'izay nisy azo tany ihany io fa mba hahafahan'le izy mandeha miparitaka dia mila manjana tany izy dia manitatra ny taniny fa ny fanitarany ny taniny dia teny eo ihany ny ampiasainy hoe any jehovah ny tany sy zay rehetra ao aminy dia nitariny kely ny tany dia lasany amin'izay ny taninao dia napetrany teto aminao ny baiboly dia mandraky tiany androany ianao manompo sy manaja an'le baiboly satria efa firahalahiana sy fitoviana eo anatrehan'i jesosy tompo raha ihany tsika ozy dia lasa mitambatra ao daholo dia mandraky tiany androany zao manjohan'ny tanytsika hatrany ampendoany io fa mody hoe izarany filazantsara le diany zay zany le vaovao mahafaly kinona zao mahafaly amin'izao misy ihany zany fa ohatrany olona ny fahinokanyzany fa tsy le vaovao mahafaly anisany anankiray tena hoe tafidro anaty resaka vaovao mahafaly zao a dia ny famalina ny fanontanian'ny olona hoe hoaiza isika ny temo atao hoe milazantsita raha tsy te handainga nisan'ny vaovao mahafaly anankiray fotsiny zao dia zay hoe fahafantarana hoe inona nataontsika eto ambony tany hoaiztsika aorinan'izao ny valin'izay dia hoe efa misy toerana nampanantenaina antsika nomanina anoany zay nataontsika eto ambony tany nataontsika eto ambony tany dia tsotra be fotsiny ny antony anankiray no atonga antsika eto ambony tany zao ny anankiray dia miomana isika hiaona amin'Andriamanitra zay vao hiaona amin'Andriamanitra hiomana hiaona indray amin'Andriamanitra raha zay marimarina kokoa satria tadio tsara fa nalefa tety ambony tany any isika aka vatany satria tsika fanao tamin'ny voalohany nalefa tety tsika raha tsy tonga eto ambony tany tsika tsy afaka ny azo vatana rehefa tonga tety tsika mahazo vatana matsiaro nona matsiaro marary dia rehefa hiverina hiaona amin'Andriamanitra indray sika zay vao azo ale fiadanana azo ale vatana vaovao maharitra mandrakizay amin'izay eo amin'izay le atao hoe fiainana mandrakizay zay ilay vaovao mahafaly izy io dia tsy fantatra na jesosy kristy aza tsy mahafantatra anazy eo rovina le izy fa zay le mission ataontsika eto miomana hiaona amin'Andriamanitra karazany hoe manao vacances zany tsika eto ambonin'ity tany ity satria maka vatana no fotoalana fa miomana hiaona aminy dia laza ny resaka indray raha misy tendray amin'izany hoe kinona zany ny angalantsika reny inona ny aritsika inona ny asantsika mafy raha ohatra ka zay fotsiny zavatra mila atao izy reny satria angalana trakefa izy reny tadio tsara fa zava-dalina be anankiray koa hoe Andriamanitra dia efa niaina ny zavatra niainantsika rehetrarehetra io efa niasa mafy izy efa tsemika izy efa fatany zany efa fatany daholo ny zavatra rehetra mahazo anofotsika olombelo io raha tsy nandalo tamin'izany izy tsy fatany hoe zao malina zavatra iainany reto olona reto ao ambany ao fa efa niainany le izy dia efa fantany zay fiomanana iona zay zany dia be zavatra mila omanitsika ao vatantsika io mila veloma mila misakafo izy io zay zao dia anisany anankiray tsy maintsy ataontsika hoe mitady sakafo miasa andro manalitsika mba hinanana sakafo dia mitady ny olombelona ihany koa dia nanita-tsaina nitady fahasambarana ihany izy tetiany izy dia efa nomboka nitady fahasambarana satria tsy takany le zavatra mbola hiandra anazy ihany dia metametram-panontany antsika fa maninona azy alona nitady fahasambarana dia tsotra be ny valiny hoe ilaina ny fifanoheran'ny zavatra rehetra misy ny tsara dia misy ny ratsy raha tsy misy ny ratsy dia tsy afantatra mihitsy ny tsara hoe tsonaona za ratsy zany fa misy ny ratsy dia mba fantatry zareo hoe ay ve ato misy an'izao dia ato misy an'izao dia anjarany no misafidy dia ao anatin'izay fotoan'izay koa le resaka hoe destination sy prédestination ny lahatra sy ny anjara sy ny sisa io dia arakaraky ny safiditsika ihany be da be ny olona miteny hoe efa voalahatra daholo ny fiainantsika hatramin'ny hafatesantsika fa izy io dia arakaraky ny safiditsika hoe rehefa misafidy ianao dia ity zany lalina voasoratra raha iny lalana inona le anao resafidy an'ity resafidy an'ity ianao dia ity zany dia eo amin'ilay resaka le hoe fomba malagasy amin'izay nisy aretako amin'izay hoe nentina nanjanaka ihany le izy teo ane dia vanteneniko hoe le gaso tokony ametraka ihany le fahafahana misafidy tao anatin'ilay izy anaraka nyity ve nareo sa tsy anaraka nyity fa maninona rinoanina le fataty
le resaka lisy satria tsy tafiditra ao anaty l'émission aparitaka le filazantsara fa tanina kely fotsiny Michel le hoe efa nandalovan'Andriamanitra daholo ny dingana rehetra nandalovan'olombelona rehetra ny fahoriana sy ny rehetrarehetra le Andriamanitra direct le créateur le namorona ve sa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy satria avant Jisé efa nisy olombelona mantsy baiboly fotsiny arange ao amin'ny testamenta vaovao fa misy hoe Jesosy Kristy dia tao alohan'ny tao amin'ny testamenta taloha zany inona ny olona tamin'izany kristianina sa tsy kristianina sa hoe kristianina sa tsy kristianina tsara be zay fanontanian'izay hoe ny olona tao aorianan'i Jesosy Kristy zany ahoana izy ireny satria tsy nahafantatra le vaovao mafaly hoe tsy tao aloha hoe tsy mahafantatra sy filantsara dia hoe tsy voavony zany ve izy ireny tady tsara efa nisy mihitsy ny olona talohan'i Jesosy Kristy fa izao nisy zavatra hafa ne nafahan'izy ireo nivavaka ohatran'ny Israely fotsiny zao ohatra ny tena voalaza anaty baiboly foana nandeha tany Egypte zareo dia tany Jerosalema nanamboatra le taberna kely le tempoly zay nentin zareo nifindrafindra toerana isaky nifindra dia tady tsara fa tao anatin'ireny tsy nivavaka tamin'iny izy fa marika anankiray fotsiny izy iny hoe ao fotoana ivavahan'izy ireo hôtel mihitsy le izy dia tamin'ireny fotoana ireny Andriamanitra le name an'zareo didy be tabe hoe tsy mahazo atao mihinana kisoa voalavo sy ny sisa satria ny Israely dia olona maditra dia tsy maintsy mena didenjana tahaka an'izany izy ny Israely zao taloha rehefa mandeha mivavaka zay tsy mahandro ao dia tonga dia maty eo ny eo zay olona maloto ka nikitika le tendrombohitra masina dia tonga dia raharafa nivaratra eo ny eo satria zareo dia olona mafoloha dia tsy maintsy nentina tamin'izay ireny zavatra anankiray mety tsy fantatsika ihany koa dia hoe niresaka tamin'ny Mosesy foana tamin'ny fotoana iny dia i Jesosy Kristy ihany fa Andriamanitra tsy mbola mipoitra tetỳ ambony tany zany mihitsiny na indray mandeha azy fa i Jesosy Kristy ihany ireny ilay Jehova izay irairainy ao anatin'ny testamenta taloha dia Jesosy Kristy ihany izy ireny fa efa tolony amin'izay zany tonga etỳ ambony tany zay vao iny izy tonga dia etỳ ambony tany iny tarehy moa zany tsy fantatra fa sary fanehoana fotsiny ireny dia zany zavatra rehetra zany zao dia tafiditra ao anatin'le filazantsara efa avolenta kokoa le izy dia fanontaniana mipetraka hoe fa manina izy mihoatra le ao anaty baiboly zany mihoatra ao anatin'le izy hoe Jehova ihany Jesosy Kristy zany zao akavitsiana ny olona matakatra sy mieritreritra an'izany ary miteraka korota-tsaina ho an'ny olona le izy hoe ahoana indray ary zany fa tady tsara nefa ny tena tanjony ao anatin'le baiboly dia ny anamafy olona fotsiny finoan'ny olona any Jesosy Kristy fa ho an'izay te hitady fahalalana hafa dia afaka omena an'le sakafo mafana tsara izy fa tsy hoe apa-kristianina ny olona fotsiny tsy azoko tsara le fanontaniana fa tsy hoe ny fototra isian'ny baiboly dia mba apa-kristianina ny olona fotsiny hoe apa-kristiana hoe noho ny olona ny Kristy fotsiny hoe zay fotsiny hoe zay tafiditra ao anatin'le mission an'le baiboly ihany koa zay ny noho ny olona any Jesosy Kristy zay mahatonga le tantara be da be soatina atao satria efa naminany momba Jesosy Kristy daholo tsy na tantara rehetrarehetra na tamin'ny Abrahama nitondra ny zanany Isaka teny ambony tendrombohitra dia efa tandindiny Jesosy Kristy izy ireny hoe Andriamanitra koa dia anao tahaka anazy afony ny zanany latokana ho faty ho an'izao tontolo zao tamin'ny nanangana Mosesy le tehana varana zay namboariny ny sarina bibilava efa tandindiny Jesosy Kristy mifantsika teo ambony hazo fijaliana ireny be da be mpaminany naminany mikasika ny Jesosy Kristy Isaia Jeremia sy ny sisa ireny zao anisan'ny tandindony Jesosy Kristy daholo ireny fa le olona tamin'izany tsy nafantatra tady tsara fa na ny jiosy ary tsy mino an'i Jesosy Kristy io ny ankamaroany ary tena tsy mino anazy mihitsiny dia tahaka an'izay le izy fa efa nomanina hatrin'izay nefa ny zareo hoe isy zany Jesosy Kristy zany dia zay le nyteneniko tany am-boalohany hoe nigasy ihany koa raha fijeriko azy dia efa nomanina andray an'le filazantsara mikasika an'i Jesosy Kristy io zany hoe ny sonosy ny karana zany tsy voavonjy satria ireny tsy kristianina voavonjy mahalala filazantsara resaka hoe voavonjy sy neny tsy voavonjy efa nyteneniko teo hoe misy ny toerana efa natokana ho azy reny zany le anenina hidirantsika rehefa aveo dia izy zay ako hoe angamba aloha raha ny tena marina fa fotoana nitokafatra ihany koa zao mbola manam-potoantsika rehefa aveo amalina bebe kokoa zany fanontaniana rehetrarehetra zany mahakasika ny fomba malagasy ny finoana malagasy eo ihany koa ny finoana kristianina sy ny fomba mahakristianina tokafatra kely indray alohantsika
Monto Plus, misy amin'ny tsirony maro azo isafidianana. Hey mec, t'as vu la vidéo que j'ai postée hier? Laisse-moi faire. C'est pas mieux là? Waouh, c'est rapide! Pendant les vacances, tout est permis avec Orange. Profitez des cadeaux pour chaque smartphone ou tablette Orange acheté jusqu'au 2 septembre. Housse waterproof et verre trempé offert avec les forfaits. En plus, d'autres smartphones sont encore à découvrir en promo. Rendez-vous vite auprès de nos points de vente Orange. Orange. ireo fraizy leader price dia avy amin'ny tany lemaka ny tananarivo azo antoka tanteraka ny fahadiovan'ny fambolena ireo fraizy ireo ary tsy ampiasana zezikisoa satria fantatry ny leader price fa ny tsara indrindra no tadiavinareo. isan'andro ny tsara indrindra amin'ny voankazo sy légume avy amin'ny faritra no vatsinin'ny leader price ireo magazainy. Faites vos courses en ligne www.leaderprice.mg. Dimembempolo taona nampietana ny votsika ny star nanomezana hatramin'ny izay tsara tsy napozina nanainga antsika andoso ireare mampirisika antsika hifampizara manosika antsika iohitratrana anamafy ny fifandraisana sy ny firaisan-kina ny fitiavana avy aminareo mpanjifa no mahatomombana hatrany ireo vokatra star misaotra makasitraka star hotakarintsika ny kintana. Zany hoe tsisika andiany faharoa indray ty resadresaka amin'ity anio ity mamaraparantsika eto anatin'ny antsasakadiny farany avalosisiny avalosadika mamaraparantsika antsasakadiny sisa saika maly Michel teo inona fantaniny any koa farany teo le hoe dia ahoana zany sonosony karary tsy voavonjy ve voavonjy izy ozy fa reny zany le anenina dia nefa izy manana finono koa ilay carnet finony tena tsara be misy fanontaniana zay hoe zareo manana finono manana zavatra anazay misy teny zay hoe tsy azo verina ny amonjenan'olona ao anatiny tsy fahalalana zany hoe izy ireo tsy nahafantatra dia misy tena iray koa hoe ratsy kokoa izy manota ao anatin'ny azavana no manota ao anatin'ny aiza ay mute izy teo pitsiry fotsiny ampovoany zay tsy maninaka tsy maninaka mihitsy resaka mikasika an'izy teo tsy malaveriko kely izy teo zany mikasika an'izy teo hoe tsy voavonjy ve zany izy ireny misy teny zay hoa hoe tsy azo velany amonjenan'ny olona ao anatiny tsy fahalalany zany hoe izy ary ve tsy nafantatra dia ahoana ny tsarano zavatra tsy fantany dia misy tena anankiray koa hoe ratsy kokoa izy manota ao anatin'ny hazavana satria ianao zany efa nafantatra an'izy ty tsy azo atao tena efa fantatrao mihitsy izy fa ianao mbola nanao ihany dia amin'izay fotoana izay ianao anisan'le anenina satria fantatrao ilay izy hoe tena tahaka izay nanao fa tena fantatra izy hoe tokony nataoka ilay izy dia hoe tsy azo velona ny amonjenan'ny olo ao anatin'ny tsy fahalalany dia tsotra be rehefa tsy mahafantatra an'izy dia tsy afaka tsarainao amin'izany mihitsy dia izay mahatonga an'ilay izy hoe rehefa voatory hatrany am-pahalan-tany ny filazantsara izay vao verina fanjoany Jesosy Kristy satria sarotra be ny tsaranao olona hoe tsy mahafantatra izy dia rehefa tonga fitsarana izy aveo tsarainao hoe ianao fa tenena hoe tsy azo atao mangalatra izy ny teny hoe fataizana nafantarako an'izany za nga mahafantatra an'izany hoe tsy mahazo atao mitsangatsanga za nga mahafantatra an'izany hoe tsy azo atao manambady maro dia tahaka izay ilay izy tsy maintsy mbola ho avy ny andro izay fahataran'izy ireo le hoe izao avy ny zavatra condition tokony ilaina ao anatin'ilay izy fa zao nefany tsy isy mihitsy ke zany le fitsarana farany ndra zay raha mifanazavanao manko zany dia hoe
rehefa tapitra mahalala amin'ny filazantsara daholo amin'izay zao rehetra zao zay vao avy ny fitsarana farany fa tsy azo tsaraina izy raha mbola tsy mahalala ao a dia nefany ianao raha iresaka amin'olona sinoa dia tsy maintsy omeny anao ihany koa ny endry zareo hoe zao koa ny zavatra ty aminay fa zay koa dia misy an'izao sy nyzao sy nyzao fa tsy afaka kosa ny olona ho terenao hoe ao amin'ny kristy rery any ny mahavonjy tsy mariny zany raha tonga any amin'ny karany ianao any dia iresadresaka an'izany any ianao dia ozy izy ny olona aiza hoaizaka ny anjara toeran'ny Shiva zao eto aiza hoaiza ny idiran'ny Ganesha amin'izany inona raha iny visonoa an'izany inona ny idiran'ny Brahma amin'ity ohatraohatra an'izay io zany hoe tsy tonga any amin'ny fitsarana farany mihitsy zany nareo satria tsy ny olona rehetra mihitsy no anaiky an'io zavatra io eo aloha anankiray faharoa inona ary zany a iny zavatra anankiray iny ohatra hoe raha niakatra velona ny an-danitra Jesosy Kristy zay le filaza rehefa niakatra velona ny an-danitra izy dia zay fotsiny ny tantara iny dia tapitra tany iny moa hoe mandehana ny firenena rehetra sy ny sisa fa taty aoriana amin'izay namoaka evanjily Marie Madeleine rehefa namoaka izy iny moa zany boky nafenina be izy dia nilaza izy fa nanambady aman-janaka ange io lehilahy io ary 3 ny zanany rehefa taty aoriana vao tamin'ny taona 24 iny nahitany Simka Jakobski an'iny zavatra iny a hoe nisy toerana efa totofana tendrombohitra be rakotra tany be efa manodidina ny 2 taona latsaka kely dia tsy maintsy napoaka tamin'ny dinamita le toerana fa nanganana orinasa dia nahita lavaka tao ry zareo dia nisy fasana dia rehefa nahita fasana tao dia nahita karazana vatapaty kely be da be mihitsy dia nangonina izy dia najanona aloha ny asa dia natsona daholo ny arkéologue tena faratapiny eto ambonin'ny tany tamina firenena be dia be fa tsy hoe anankiray dia natao mifanadiovana an'le anina rehetrarehetra dia mivakina daholo ny anarana rehetra teo dia nahitana vatapaty kely anankiray ny soratra hoe Yeshua bara Joseph zany hoe Jésus fils de Joseph fa zany dia avy eo amin'izay nikarohana daholo le anarana rehetrarehetra tamin'le vatapaty kely reo dia navoaka ny tetiarany avy ao anaty baiboly dia hita fa fasandrazana io ka ahoana zany izy tsy niakatra velona ny an-danitra ndray ve zany izy fa io le faty ary nampikorotana olona maro manerana an'izao tontolo zao zay resaka izay satria nivoaka tamina fahitalavitra malaza be tany ivelany izy dia nisy eveka faratapony anisany moa zany fa tsy hoe tena ny papa fa anisany eveka ambony tao a Vatican natsona ny ady hevitra tamin'izay fotoana zay tsy namaly ninina izy ahoana ny hevitra ao amin'ity tsisy ninina ho teneniko efa io zany lisy dia zay tonga dia tsy hita zany izy ka aminareo le aty aoriana zany sao dia mbola ao anatin'le tsy fahalalana koa zany nareo amin'izay zavatra zay raha tsy manana ho azavaina amin'izany hoe fa inona ka io zavatra io dia fa maninona ary iny tsy nahazo navoaka mihitsy ary raha ohatra hoe maninona ny baiboly nasorona tamin'ny testamenta vaovao ny hoe Andriamanitra fa efa lasa niova hoe Jesoa daholo izy dia lasa misy hoe Jehova daholo ny sasany ohatrohatran'izay dia za zao miteny amintsika gasy hoe raha tena te halalany marina momba an'io baiboly io nareo dia asory daholo koa ny teny hoe Andriamanitra tao fa tonga dia fantatrareo hoe natao an'izy io baiboly io fa tsy natao atsika gasy zany io raha miala ny teny hoe Andriamanitra fa Andriamanitra ihany no atsika gasy tsy mahalala an'izany Jesosy Jehovah zany tsika ary io anaran'io a teny aramianina no nifampiresahandry zareo tany amin'ny faritra misy azy zany raha manaraka ny toerana anaty baiboly tsika dia jereo tsara nefa zany reo olona magrebianina reo ny Afrika ambony fotsy hoditra zany dia mba jereo reny rehefa misy baolina dia mba jereo ny anaran'olona mpanao baolina ao amin'ny tanànan'ireo ao anarana hafahafa be daholo Mateloti, Regragi, Mijalby ohatraohatran'izany fa tsy nisy hoe Pierre, Marc, Luc, Joan zany hoe anarana taty Europa ndray koa zany reto anaran'ny mpianany reto hoe ity Thomas ty le Juda ty ohatr'izao fa tsy misy anarana miteny aramianina mihitsy izy dia eo zany mbola mifanohitra koa zao zay eritreritra zay zany raha hitarintsika kely hatrany le resaka fahatelo farany ato anatin'le iverenako ato amin'le fomban-drazana amin'izay raha samy mahalala n'izany zavatra rehetrarehetra zany amin'izay tsika dia samy mahalala n'le asin-drazantsika dia tsy voarepirepinyizaniza aminy hoe ty zao dia itiny zao dia itiny zao dia itiny zao fa maninona kay zany raha mba ohatra hoe mijanona any amin'izay nisy anazy any izy dia any izy ny resahana dia any izy ny torina ohatranao manko zao eo miresaka hoe Koritianina voalohany toko 5:10 fa rehefa vakina ange ao am-piangonana angamo io tsy tononina hoe taratasin'ny masin-tapoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto ay ka kristianina tany Korinto kely izy ka maninona ny resahanao eto zany zao resaka hafa fanohitra zao zany
fa kristianina tany Korinta no nresahan'i Paoly an'io hoe maninona nivoninahitra ny kintana sy ny volana fa mandana raha hoeto makany Australie zany raha misy miasa saina amin'izany nefa izy zao resahany hoe tongatsika misy korintianina naray ary tsika sy anao no miresaka fa tsy izay sy Paoly ohatrohatra zany zao izy raha ohatra hoe miresaka mahitsihitsy kely fa tsy fantatro moa zany le fandehany fa manazava-tsotra fotsiny ia le tonga dia efa valifalana zany teneniko hoe taratasy nomenan'olona tany Korinto izy io fa maninona le izy no entiny eto tsotra be ny valiny satria misy fotom-pampianarana ao anatin'le taratasy fotom-pampianarana famarinana izay tokony ho fantatra ho an'ny kristianina tao satria samy hafa ny taratasin'ny kristianina ho an'ny Korinto sy ny tany Efezy samy hafa ny lazainy fa samy Paoly ihany no nanoratra azonao dikan'izay tokony hoe anazy tany iny zany izy ny tiany Paoly resahana fa raha ohatra ka hoe tiany Paoly resahana taty tsika dia raha ihany ny taratasy nataony dia naparitaka isaky ny fiangonana kristianina rehetra hoe tia ny afatry Paoly fa tia nataony ho an'ny kristianina tany Korinto dia hafa mihitsy ny zavatra resahany ato tia ho an'ny tany Efezy tia ho an'ny tany Roma tia ho an'ny tany Filipo dia hafa daholo nge ny zavatra resahan'ireo ny dikan'izay zany raha zany dia ho atambatra ho asesika eto Madagasikara daholo dia ozy hoe ny eo ambilitsylany ny any ambilany takarina ny atratra tsy laviko atsoko raha ny labe ozy ny obolana tsy mety zany zay zavatra zay ka ny ao anatin'izay dia tsiko misy le izy hoe tsy voatery izy io hoe ho an'ny olona tany dia ho an'ny olona tany tokony hamaky anazy fa ny teniko teo hoe misy doctrine ao anatin'le izy dia le doctrine zay no alaina sy tokony hianarana raha ohatra le izy ka raha isika ohatr'izay dia tsy naparitaka mihitsy ny baiboly fa tokony ho an'ny jiosy ihany fa noho ny amin'ny malizy hoe tokony fitolana filazantsara naparitaka maneran-tany le izy dia amin'ny lafiny anankiray konkoa zao ohatr'izany ihany le resaka teo zany tsindriko mafy mihitsy ihany koa ny hoe fa maninona misy le fatiny Jesoa Kristy hita za zao eto zao vao mahafantatra zany dia voaezaka nikaroka an'izay hoe ahoana marina ny tena fandehan'izany fa nefa ny baiboly dia misy fitsovavam-belona hafa akoatra ny baiboly ary zay le izy voatadidiko le teny tenenao farany tany amin'ny apokalipsy le hoe zay manampina manalty dia hiaran'ny loza rehetra voalaza ato dia tadio tsara fa boky ny apokalipsy dia boky iray mitokana hafa boky ny apokalipsy ihany tsy azo anapiny ny tsy azo analana fa raha ohatra ka zay ny teny marina dia tokony boky ny apokalipsy ihany zany vakitsy nefa ny apokalipsy misy roa misy le faminaniny fahitana hitany John dia misy le apokalipsy soratany iza moa iny lehilahy anankiray iny le lehilahy avy eo le mivonona natsongoloka ny lohany nitovy tamin'ny fahafatezan'ny pera tsy tadidiko tsara le anarany fa misy zay zavatra zay zao miresaka io fitsarana farany io koa izy fa zany hoe ny zavatra resahany tena nazavainy mazava tsara mihitsy hoe izy ty zava-mananena 420 sy biby fitolosany dragona sy ny isa 920 sy 100 ty dia nomeny amin'izay hoe inona ny tena tanjona ambadika io dia nomeny hoe ty apokalipsy ty nge ozy izy io apokalipsy lazain'ny baiboly io ozy dia efa olombelona ihany ny namola volana io fa zavatra inindry zareo atranga izy dia hitanao fa amin'izao zao le zavatra mitranga daholy dia mirongatra amin'izay mipasitera milaza hoe efa manakaiky ny andro farany fa mitranga daholo fa aminan'ilay rehetra lazain'ny baiboly nefa efa anjatonjato taona ny tany aloha no nikenikenomitry zareo tany lisy ohatra hoe ho avy Jesosy any amin'ny raha ololanitra ary tsisy tsy ahita azy maso rehetra fa ataoko efa niketrehan'ny NASA sy ny Amerikanina sy ny tariny le saika hiprojetehan'le zavatra tamin'le projet Blue Beam fa tsy tanteraka moa le izy satria nyveriny ny ala tapoka ny NASA tsy netianao fa nisy zavatra be tabe efa nomanitra zareo izy tanteraka zao hoe tonga eto Madagasikara hony fa efa miparitaka be ny andafy ihany le puce électronique kely hoe tsy afaka mividy sy mivarotra tsony fa tsy maintsy inserena n'iny puce iny daholo nefa zany zavatra lazain'ny apokalipsy hoe any aoriana any dia efa misy famatarana ifakalalan'ny olona rehetra ka reo ihany no afaka miara-miasa sy miara-monina dia inona tsy io puce io ihany dia zareo ihany zany nanomana an'io fa zay ny ataoko hoe mbola misy fandrebirebena tsy mety takatry ny olona ao ambadika izay zavatra izay mihitsy nefa le izy ka zay mihitsy na zavatra anankiray tsindriko any satria hoe le boky le apokalipsy ihany tsy azo napina tsy azo nalana fa zay nampidina le boky hafa teo alohan'ireo dia fotoana tsikara teo koa moa zany manapetrany fa ny adevitra tena mbola mafana dia tena mbola mafana ao anatin'le izy fa ny amtinako anazy fotsiny gaga be zao moatsika rehetra zay mpijeriny tokantrano amin'izao marainy zao hoe inona daholo zany resadresaka rehetrarehetra zany dia nitsindriko foana eto hoe ny pratika ny tena lesoka lehibe indrindra ho atsika teto Madagasikara sy ho an'ny kristianina rehetra manerina an'izao tontolo izao tadio tsara fa ho an'ny malagasy rehetra izay kristianina nanaraka an'ireo fampianarana missionnaire tamin'izany fotoana izany raha napiatra atrakany sy andavany tsy nisy tongilana izy ny fampianarana izay niraisiny ny filazantsara izay niraisiny tsy tokony rindra tsara ny fiarahamonina fa tsy fampiarana an'ilay izy mazava tsara ny mahatonga atsika ohatr'izao ohatr'izay koa ny fomba malagasy misy fampiarana tsy tomombana ao anatin'izy io ao ohatra anankiray fotsiny ao hoe ny fihavanana raha tena mihavana tanteraka anie ny malagasy tsy tokony isy mihitsy ny ady eo amin'ny kristianina sy ny mpiazona ny fomba malagasy fa tokony ilamina satria zareo limpihavanana malagasy mamaky ady
manakady satria manota doany dia manongana fasana dia mikafy zavatra fa tsy mbola nahita mihitsy ianao hoe anankiray hoe sanandoro fiangonana tsy mbola nahita ianao naray hoe sanandrodana fiangonana tena efa betsaka nefa izay zavatra nataon'ireo kristianireo teto izay dia tena azonao mantoka tokoa ve izy fa tena hoe kristiana fa za mihitsy za mahafantatra mihitsy ary za fa nahita efa tena ady zany tao amin'ny fariparitra andrefandrefana tao tena ady zany fa zay nidina avy eny ambony fiara mihitsy tonga dia niady satria tsy nekenay le zavatra ary hita amin'ny masonay ia za koa dia efa nisany nahita zavatra trangatranga efa mipetraka ela tamin'ny faritra andrefana manomboka tsiro mandidy makany iny fa ny zavatra anankiray fotsiny efa dia zavatra tsikalitro tao anaty izy ireny dia olona mpanimbazimba anazy io dia olona tao ihany fa mety tsy haiko tsy nahazo fitahina tao va izy sa nanina dia niova fo nakary izy dia nafana fo be izy avy eo nanimba an'le zavatra tao zay aloha ny zavatra anankiray tsikalitro aminazy ireny hoe olona teo akaiky olona tao ihany olona niaraka ny takosina tao ihany mety mpangatapetena mafatra-po tao izy fa mety tsy tanteraka koa le zavatra nangatahany tsy tanteraka le izy dia tarizy nefa naza le izy dia any izy ka laza voatosika ho azy izy animbazimba sa motipotika an'io mahafantatra le lesoko ie mahafantatra ny le lesoko mahafantatra hoe tia atao an'izao dia tsy manakasina tsony io dia zavatra anankiray fa le tena toe-tsaina kristianina zay zao izy dia efa tsy tomombana le fampiarana laza tsara ny soratra masina fa hoe mila mianatra ny zavatra retsika za dia tazomma izay tsara fa izy tsy niteny hoe ambanio zay ratsy na ratrio zay ratsy na simbao zay ratsy fa ny tsara ihany ny tokony tazomma dia ohatr'izay le izy fa ny ratsy zany dia tsy niteny mihitsy izy ataovy an'izao le ratsy fa alao ny ratsy hoany zay tretinao fa ratsy dia lao izy hoany fa ny tsara fantatra ao ny tokony tazomma ao dia izay manimbazimby izay zao dia tsy teo-tsaina kristianina zany ao anatin'le fampiarana tsy tomombana izay ao anatin'ny baiboly izay teny izay azonao ao anatin'ny baiboly zao no nampidirany an'izay hoe toe-tsaina kristianina tokony ohatrohatran'izao ny tena toe-tsaintsika mpanaradiany kristy fa miteny aminao fa tsy zany nefa ny nanaovany an'io fa ianareo no nisintona n'izay teny izay ho laza zay fa ny foibe anareo hatrany amin'ny faratapony tamin'izany fotoana izany foibe an'ireo vazareo napiditra an'io taty hafa mihitsy ny tetiny azonao fa rehefa tafalomanao anatiny zao nareo vao mahita an'izany hoe tokony zao ny atao an'ity tokony zao tokony zao tokony zao dia tsy mitendry zareo avery satria efa ao anatin'le vovony ihany ianao fa ny tena tanjony nampidirany ohatrany voaloha tsy zany ny tena nandringana teto mihitsy zay ny ataoko hoe maninona ho ary eo ny tsy misy sa ianao ve dia sahy teny an'izany hoe any jehovah ny tany sy zay rehetra ho aminy dia ndana ho a makany amin'ny maison blanche dia aro-tany any jehovah ty hoe manangana orinasa mpanao savony eo andana makeo amin'ny tour Eiffel tonga dia ahongany tao aro-tany eo fa any jehovah ty hoe dia tsy fantatro asivan'irele mpanao jus ahodina amin'ny fara ireny eo sa inona tsy haiko ka tsy mety zany zany zavatra any hoe fa maninona no mietraketraka sy misotasota ohatrany hoe fa nyresantsika kely teo zao le hoe fa maninona misy fiangonana eo anaty rova manjakamiadana dia maninona misy karazana fiangonana eny amin'ny toerana masina toerana avo fanasinan'ny olona dia miteny ianao hoe fa maninona no lazainay fa manota fady ianareo rehefa miteny an'izany hoe manisy an'ireny fiangonana ka hota fady mihitsy lizy satria fadin-drazanay manao trano vato nefa ny fiangonana rehetra napetraka reo eny amin'ny vohitra masina trano vato daholo trano vato zany fasana zay zao le mahota fady azy dia ary fa inona moa zany nietraketrana hoe natao tao anaty adivory lizy fa maninona lizy raha natao tari amin'ny toerakafantariva maninona ny ao anatin'ny adivorinandrina mihitsy jereo tsara ny tanànanandrina rehetra zay nisy aviavy sy amontana naniry nisy karazan'ireo zava-maniry masina 12 reo dia jereo tsara fa tsy maintsy misy zakarandaha amin'izao tsika miteny zao iza nefa fa tsy ny jezoita daholo ihany ny lasa nandenam-boly zakarandaha mpianatra atao amin'ny jezoita tantarana feniny zany fa tsy mampaninona mamoaka azy eto fa mpianatra jezoita maromaro tamin'izany fotoana zany tsy tadidiko hoe tamin'ny taona firy na tamin'ny taona firy fa voalaza ny tantara tsara mihitsy lisy nanomboka nalefa nandenam-boly ny zakarandaha fa tsy nitenenina hoe fa maninona ny zakarandaha manko tsy azo gasy io ny tena ataontsika hoe azo malahelo koa satria mitomany lava amin'le ranomasin-jory ireo mijoy irery fotsiny ranomasina fa jereo tsara fa misy zakarandaha daholo ny toerana masina rehetra eto amintsika dia rehefa vita zay dia tapahan zareo amin'izay ny amotana tapahan zareo ny aviavy ny azo ao fotsiny tegniko le gasy nge ho atsy anininy izy nge hipetraka fa zao tandremo sao dia tratra farany eo ary fa ratsy zay tantary zay amin'izay fotoan'izay ary efa manomboka mahalala ny asina maizy azy daholo ny olona zao efa manomboka fantatry ny olona fa fandrebirebeny zany hoe adamaseva zany ny andohan'ny olombelona adamaseva dia ahoana misy an'izany hoe ty hoa misy sinoa ty misy karana ty misy mainty be mety hiteny ianao hoe satria tia amin'ny tamin'ny mafana dia tia amin'ny tamin'ny mangatsika fa tena mipetrahana ho anina 10 taona raha miovy zany ny raha ao anatinao ny raha ihany ny raha manikena zay vetivety le resaka hoe fa maninona ny ovaovana arak'izao tontolo zao iny saika adiniko namala azy fa avaliko anatin'ny 10 minitra rehefa tonga teo amin'ny toerana anankiray no asin'ny zanany dia nitombo teo
zany hoe anankiray ny fomba fitenenina ampiasaina langue anankiray fa mifampivady reo aloha zany de miteraka teo zany hoe zanany ihany nyvadiny de ny anabaviny de ny reniny zany ndray tsy asitsika resaka hafa ndray mihitsy fa maninona tsy idirana rehefa nitombo tao zareo a de tahaka zao ny zavatra antranga niketrika zareo hoe anakatra ny lanitra nanangana le atao hoe tour du babel tsy haiko raha fafantatrao na vahino tour du babel anaty boky anankiray boky ny jareda zay de niresaka mikasika an'io tour du babel io fanarodan'Andriamanitra izy io dia miparitaka nanirana vazatany efatra ny olona voalohany indrindra ny talohan'ny andro zanazy nataony samy hafa fomba fitenenina tao tsy mifankahazo resaka tsolo le olona fa teo amin'izay zany ny fizarazarany langue nanerana an'izao tontolo zao ny aingna tao amin'ny tour du babel io avy eo nirodana ny tour du babel dia noho izay tsy fifankazahoana fomba fitenenina tao amin'ny tanàna izay dia miparitaka nanerana an'izao tontolo zao amin'izay ny olona dia zay natonga anazy samy nana sasany teny gasy ny teny frantsay ny teny sinoa ny teny karana sy ny teny sy ny sisa ny aingna tao amin'ny ataony keo isy mainty sy fotsy sy ngita sy nytsotra amin'izay reny indray dia vokatry ny indray zavatra anankiray manahirana amin'ny tena resaka loko sy fihodirana io fa raha araka ny voalaza tao anatin'ny le boky anankiray hafa zay nyteneko anao teo dia vokatry ny ozina izy ireny hoe nozonina le olona dia lasa mainty dia zay na tonga ny fotsy lasa nanandevo mainty sy manahirana be eo amin'ny tenan'izay resaka couleur nefa jereo fa maninona any amin'ny ilany avaratra any tsisy mainty fa aty amin'ny ilany atsimo aty be mainty be tsika zany vao ozona taty amin'ny ila volatany atsimo ny gasy ve mainty be sa inona lokony gasy fa misy gasy mainty be ka tsy mampanina mihitsy mitena zany satria zavatra ao anaty adevitra le izy tsika inge tsy manebak'olona tsy manambany olona fa loko ny resantsika zany hoe misy ve zany hoe ny hémisphère sud rehetra dia vao ozona dia ny hémisphère nord dia madio nareo anareo zany voata dia reto zany fotsy dia aty mainty ary jereo tsara fa afrikanina rery ihany io tena betsaka mainty io aty amin'ny afrika fa ny any amin'ny amerikanina raha misy mainty fa be efa be fotsy be koa ny amerika atsimo a jereo koa aty amin'ny faritry ny australie sy ny indiana sy ny tara fa be fotsy be a dia ahoana zany zay zavatra zay raha ohatra ka hoe raisitsika amin'izay io ve zany ohatra ny hoe miala eto Madagasikara zany ianao mamboly ovy dia ambolena ny Allemagne ve le ovy dia lasa karaoty naniry tany raha ohatra ve ianao ve dia hiteny ohatra hoe ny filoham-pirenena Sénégalais tamin'izany zao mba tadidiko ohatra hoe Abdoulaye Wade sy Jackie Chan ve ohatra dia samy taranaka izany Adamasieva fa noho ny hoe ny anjera ny tilikambo mibabela dia lasa Jackie Chan tonga dia miteny sinoa dia sady lasa tsoboly be dia Abdoulaye Wade ve zany vao ozona ohatra zany angely izy fa tsy mitombony zany raha ohatra ka hoe tena hitaritsika lavitra be tantara eny izy amin'ny rahalahy fa manjoso ny fotoana miazakazaka ny fotoana satry resaka eto foana amin'ny heriny koa irariana zany raha mbola hoe afaka ny sy ny ankilany mbola hotoizantsika zay fa izao hoe andravonantsika amin'ty anio aty aloha zany ny resaka amin'ty fa tsy ho lava tsy ho vita mihitsy zany mena 10 minitra avy nareo amin'ny rahalahy samy mamitina kely angambany ny fomba malagasy sy ny finoana malagasy eo ihany koa ny finoana kristiana sy ny fomba kristiana zay mety misy ihany koa hoe nitovizany amin'ny fomba malagasy sy ny rehetrarehetra iny misoko fanaja zany zaka nareo ya amin'ny lafiny anankiray tsindriky foana ihany zany ho atsika rehetra milaza azy ho kristianina tsara angamba antsika na mitoditra kokoa amin'ny fandalinana fianarana soratra masina satria ny zavatra rehetra zay ndesanay mirahalahy teto zao dia mety mampisavoritaka ny sainareo satria nareo tsy namaky an'le izy tsy nianatra an'le izy ohatra ny ankoay zao efa nianatra nandala an'le izy dia arany tsara le izy fa indraindray tsika dia miaina zavatra tahaka an'izao hoe io ny fiangonan'ny razanay dia tsy miala amin'io izahay na iza ilaza na iza ilaza na devitra na tambadrotra serasera aminy na hitako taratra an'izay ny anivon'ny fiarahamonina rehefa misy adevitra mandeha dia tonga dia miteny fotsiny hoe ny anay rangahy io a dia zay fikanao eo fa io ny anay io fa zay tsy miala amin'io zany zay mandrakizay za zao mandrakizay a fa tadio tsara fa tsy mendrika nefa zay fomba fiteny an'izay fa ny soatra masina na matoa napetraka dia natao vakiana natao hianarana tsy hiandro toro-teny isaka-lady zao isika na isaka ny krismasy mipaka koa zay vao hianatra sandalana azy io fa mila mianatra isika isan'andro san'andro mampiatra an'le izy isan'andro san'andro san'andro fa tsy zay mapetipety mifotsika koa no nampiaritsika fa eo amin'izay fampiarina izay mahatonga firenetsika mikorosofahana tahaka an'izao dia mahereza mianatra soatra masina filazantsara tsy zavatra sarotra fa isika manasarotra ny filazantsara ie teny tsotra sady foy ihany koa ohatra ny hoe rambinompo tapaka foy fa enjana tsy lava fa misy oraisina
mazava be zany adihevitra rehetrarehetra teto zany ataoko mihitsy hoe adihevitra l izy fa tsy fifanankalozakevitra satria misy hevitra ampedina mihitsy aloha dia hita zay mifampiditra sy tsy mifampiditra ary raha nifampiresahany amin'ny rahala tamin'izay vao fotoana hoe ifampiresaka raha moa zany dia hifanandrina mihitsy izy namana dia nanitsiko kely moa tamin'izay zany efa resaka tany satria rehefa nifampiresaka zany hoe izay miralano ioneto dia zaho izy zany le hifanandrina aminao ty avy anga mifanandriny miadihevitra tsika dia nafinaritra zay adihevitra teto zay androany lizy moa tsy ampy satria ny fotoana foy de foy sahala amin'ny arabena Tananarivo izy ny tanora amin'izao fotoana ka namalalaka raha tsy azo atoritorizana fa betsaka ny zavatra mbola atao ka dia irarinany amin'ny heriny fa ny azoko amaranana sady amin'ny tianako ny resaka teto dia hoe tsaroako foana fa gasitsika teraka ao malagasy velona ao malagasy ary ho faty malagasy Madagasikara ny tanindrazantsika izay tsy tia ny tanindrazany tsy mahazo anjara eto mazava be zay tsika tsy avy aiza tsika tsy taranak'iza fa isika dia zanak'Andriamanitra samy mahalala ny soa samy mahalala ny tsara tsika fantaritsika daholo ny zavatra rehetrarehetra dia apetrakintsika tsara le izy hoe aiza le fototra hijoroantsika aiza masina ny tongotra inona ny fomba inona mifady inona no mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra inona no mifanohitra amin'ny sitrapon'ny ray aman-dreny inona mifanohitra amin'ny sitrapon'ny razantsika fa rehefa voarakintsika ireo zavatra ireo dia milamintsika ohatra ny nanaovan'Andriamanitra tsika hatrany am-piantoana ihany satria zanak'Andriamanitra tsika dia tsy mpanasiany zavatra ratsy zany tsy misy ozana tsy misy tahotra fa milamintsika rehetrarehetra sady tonga lafatra daholo zay ihany Makasitraka anareo mirahalahy ny vahiny teto amin'ny fandaharana moa zany namelabelakevitra teto irarina ny toizana satria mbola tsy tapitra ary mety tsy ho tapitra mihitsy izay loha hevitra izay amin'ny herinandro ray tsika mifankahita eto amin'ny fandaharana miaraka amin'ny zalahy reto moa zany na olo-kafa na hiteto foana fa ihany koa ialoha tsy maintsy ho eo aloha zany amin'ny herinandro dia mirary soa mirary tontolo andro mahafinaritra ao antsika rehetra veloma tompoko Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Any way you want to, any way you got to. Love, love me, love, love me, love, love me. Orange manolotra ny fandaharana mampiala voly. Monto Plus, misy amin'ny tsirony maro azo safidianana. Leading Price nanolotra anao teo